Miaraba tokola, miaraba tokovavy ho antsika izay manaraka ny fandarana manokana momba ny fifidianana eto amin'ny fahitalavitra sy ny radio MBS miaraka amin'ny radio Mada isika, ary ho anao manaraka amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube dia arabaina amin'ity zoma fa 1 volana May 2024 ity. Vao tamin'ny alarobia fa 7 volana May teo isika no niatrika fifidianana, ary roa andro taorianan'izay dia mahatsikaritra, mahita, mahatsapa, mahafantatra ny lafin-javatra maro manerana Madagasikara amin'ireo birao-pifidianana, fary-pifidianana rehetra manerana Madagasikara isika, ary izany indrindra no antony namokarana ity fandarana ity mba ahafahantsika mitatitra ny zava-misy mampahafantatra ho an'ny vahoaka malagasy izay nanefa ny adidiny tamin'ny alarobia teo, mba ahafahana ihany koa misoroka mety zavatra hitranga izay ahiahina amin'ireo fari-pifidianana maro samihafa manerana distrika 20 ho an'ny eto Madagasikara. Ny fahitalavitra sy ny onjam-peo miara-mamokatra ny fandarana moa ny MBS sy ny radio Mada izay isorina eto na ireo teknisianina marobe ary ireo mpitantana amin'izany onjam-peo sy fahitalavitra izany miaraka amintsika. Izany indrindra no iantsokanao hanaraka mivantana ny fandarana ho antsika eto an-toerana any amin'ny faritra samihafa izay mandray izao fandarana izao, ary anasako anao ihany koa malagasy any ampitan-dranomasina izay miray mitepy fo aminay aty an-tanindrazana amin'izao tranga misy izao. Ny fivoaran'ny raharaha aloha zany dia miakatra tsy kelikely ny vokatra, ary raha ny vaovao eo anivon'ny senia dia misy ny fahamoahana fironam-bokatra na tendansa izay avoakan'izy ireo amina ora izay efa napetraka amin'ny fandaminan'ny senia zany. Misy ny avy amin'ireo faritany teo aloha izay mandeha mitsitapitapy. Horesantsika eo ny amin'izany ary ezakitsika ny resaka ny zava-misy ankapobeny sy iainana any anivon'ireo fari-pifidianana samihafa. Ny endriky ny fandarana rahateo dia amelanja an'ireo kandida izay nisehatra tamin'ny fifidianana iny. Anisany ohatra ny kandida eto Antananarivo renivohitra, ireo any amin'ny faritra ihany koa izay mety tsy ho tonga mivantana eto amintsika eto fa hiditra ihany koa nefa mivantana amin'ny alalan'ny antso an-tarobia any amin'ireo faritra izay mafampana tahaka ny hoe distrika amin'ny Faratsiho izay misy ny kandida Ramilson Menjanary na Emily, ny any Ambatofinandrahana misy ny kandidata Christine Razana Mahasoa hiditra amin'ny alalan'ny antso an-tarobia. Ny any an-toerana zany hitatitra amintsika ny vaovao sy ny zava-misy, fa ny eto an-toerana nefa vonimbonina eto akaiky eto aloha zany dia ny kandida Pirotsaka Hofidiana izay voavo nisedra ny latsabato mpifidianana ny vahoaka mivantana tamin'ny alarobia teo, dia Tahirina Randriamasinoro izay kandida ny firaisan-kina tetsy amin'ny boribory tany faha-efatra. Izy moa sady sekretera jeneraly ny antoko Madagasikara ihany koa, mandray roa ny kasiketiny eto androany. Iaraka amintsika izy rehefa avy eo, raha tokoa ka tratra ao anatin'ny fandarantsika dia ho avy eo ihany koa ny kandida Fenondralambomanana izay kandida ny firaisan-kina etsy amin'ny boribory tany fahatelo, ny kandida Fetra Ralamozafimbololona kandida ny firaisan-kina boribory tany fahadimy, ny kandida Randrenasoa Stanislasy sy Williamson izay amin'ny firaisan-kina boribory tany faharoa. Reo aloha zany no hiara-dalana amintsika raha ho an'ny fandaminana. Tsy maintsy heverina ny mbola hitohizan'ny fandarana ahafahana zany mizara ny vaovao sy ireo manahirana amin'izao lafim-pifidianana izao. Tsy hoe tsy fahatomombanana no misy na hoe anomalia, fa ny tena ahiahy mihitsy ao anatin'izao raharaham-pifidianana izao dia ilay osoka raha-pifidianana hoe fraude électorale. Zany no tena tsy maintsy hitandreman'ny rehetra mihitsy, ary ny rehetra mitanjana amin'izany dia tsy ny kandida irery ihany izay natolotry ny vonina politika firaisan-kina, fa ny vahoaka izay nanao ny latsabato mivantana ihany koa, satria ny zon'ny vahoaka ny voatohitohina rehefa misy ny osoka ara-pifidianana tahaka izany izay kinendrin'ny sasany atao any ambadimbadika any. Fa milohan izany rehetrarehetra izany, io maraina io ny vondrona politika foibe firaisan-kina dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ka ny filoham-piarany-tantana izany vondrona politika izany. Andriamatora Valomanina Marika no nitarika ity valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ity. Niaraka tamin'ny teo ny mpitondra tenin'ny firaisan-kina foibe Andriamatora Parena Augusta
Ny avy amin'ny antoko HVM tarihan'ny Front National zany antoko zany Rakotovoarivo, ny solitena prositena ahitana Andriamatokon'olo Gilbert, ary ny filohan'ny antoko APM Rakoto Sofaniry Albon Gangsta Baba, zay nanazavan'izy ireo namotsy pitsirina an'izy ireo, ary nitateran'izy ireo ny tranga misy ara-pifidianana amin'izao fotoana izao, zay tena mampiaya ary mampiorokoditra, zay miseho vao 2 andro monja taorina ny latsabato zay nitanterahana tamin'ny larobia teo. Mialohan'ny andraisantsika ny kandida ato amin'ny laharana ato amin'ny boriboritany faefatra marimarina kokoa, zay mitarika ary natolotra ny vonona politika firaisan-kina Rina Randriamasinoro, dia hanaraka aloha tsika ny valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanina nitarika amin'ny vonona politika firaisan-kina Foibe, niaraka tamin'ireo kandida solombavambaoka io maraina io teny amin'ny QG Belera, dia hitodika atao amin'ny vahintsika isika. Dahoary. Niezaka ny any am-pilaminana sy amin'ny fitonina ary nametaka fisofisana feno tamin'ireo tompona andraikitra ny karakara ny fifidianana izy hay, na dia teo azy ireo tsy fanavy mampitana ny amin'ny matsapata. Manoloana ireo vaovao tsy fitaraina ary porofo eto ampilatananay ankehitriny, dia manao izao fanambarana izao izy hay. Misy ny fiasana ary efa tanterahana ankehitriny any ireo fampiadidina maro manerana nosy ny fanovana osoka, ny fanaovana osoka, hanovana sy amadihana ny voka-pifidianana. Efa nanome toky ny fidy zahay fa tsy anaiky ny melona ary miaraka amin'ny farany nisy adim-baoka. Efa nanome toky ny fidy zahay fa tsy anaiky ny melona ary miaraka amin'ny farany aminareo antsafim-baoka. Zany milaza zahay fa tsy azo akena ny fanovana safim-baoka sy ny barofo ny famotena ny demokrasia eto Madagasikara. Noho izany, voalohany mitona ny rehetra tsy ankanavana, indrindra ny kandida sy ny mpanoana azy omailo ka anohy sy anamafy ny fanaraha-maso ny fitiran-kirana ny voka-pifidianana eny amin'ny Ratsamakakely sy ny SRMV eny amin'ny distrikta. Faharoa, miantso kandida rehetra sy ny mpanoana azy hangataka avy hatrany ny fampitahana ny PV eny amin'ny CENI sy ny SRMV eny amin'ny distrikta raha vao vanany vao mahita fa tsy mitovy ny vokatra eo ampilatana sy ny avokany SRMV. Fahatelo, miantso fiarah-miasa amin'ireo firaisana firenena mpanara-maso ny fifidianana mba hifanometanana ho amin'ny fisakanana izay famadihana safim-baoka dia davin'izy ireo atao. Miantso CENI Foibe izay anome baiko CENI sy ny SRMV eny amin'ny distrikta hanana fomba fiasa marina sy mangarahara amin'ny fitiran-kirana ny voka-pifidianana. Ny fanatanterahana ny voalaza ny andininy fahavalo valopolo amin'ny zato sy ny andininy fahasivy amin'ny valopolo amin'ny zato ary ny andininy faharoa amin'ny sivifolo amin'ny zato ao amin'ny lalàna fehizoro ny fehy-fifidianana dia takinay ny anomezany SRMV kopy voka-pifidianana ho an'ireo solitenan'ny kandida sy ny fahafahan'ireo kandida hanao ny fampitahana ny voka-pifidianana eny toerana alohan'ny anaterana ny vokatra aty Antananarivo. Efa niezaka nanefa ny vidiny voka malagasy natatsabato na dia teo azy ny fahasahiranana ny aina isan'andro satria maniry ny anana solombavambaoka medika sy vonina tena niara sy vola ny famarenana ny firenena. Tsy maintsy ataonay noho izany ny fomba rehetra iarovana ny safidim-bahoaka satria tsy rariny ary tsy azo ekena ny famitahana sy fanaovana tsinotsinona ny vahoaka maso mandidy sy tompo-pahefana. Ny volona firaisan-kina dia maniry hatrany ny lamina ny voka-pifidianana satria
tsy misy azo tombony amin'izay sanaty isiny zavovolona no ny tsy fanekena voka-pifidianana vokatry ny fandraisana mety avy amin'ny vahoaka raha mitoy ny fiantsina sy ny fanahiniana ataon'ireo izay tsy vaky manota ikasy andova isaky vahoaka. Eto Mahalala dia manamafy zany fa tsy ameny ireny voaka malagasy ary mitona antsika rehetra mivonona sy misary hiany isaky vahoaka amin'ny fomba rehetra tsy ekena ny arabaka raiso ny andraikitra arovy safidinao ny firaisankina no hoe samitaina iny ary iny norenisitsika iny ny fanambarana zay nataon'ny vondrona politika firaisankina fohy be zany satria moa zany dia ny ray aman-dreny Marc Ravalomanina zay filoham-piara-mitantana izany no nitarika iny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety iny. Raha tsy ahivina nambarany ny filoha Marc Ravalomanina zay namaky ny fanambarana niaraka tamin'ireo birao-piara-mitantana aminy sy ireo kandida ho solombavambahoaka dia nananotranitra ny mahazava-dehibe ny fifidianana solombavambahoaka teo ary nametraka tsara amin'ny ankapobeny ireo avitanana an-tsoratra zany PV zay tonga ny anivon'ny SRMV mba hoentitra ho mailo ireo kandida sy ametraka fomba fiasa mazava tsara ny seny mba ahafantarana sy voany marina ao anatin'ity raharaha ity. Eo ihany koa ny amin'ny tokony hanajana ny safidim-bahoaka ary miantso mihitsy ny vahoaka sy ny kandida ho mailo anatrehan'izany satria ny vahoaka nandaja-bato nametraka ny safidiny amin'izay hosolon-teniny anivon'ny antenimieram-pirenena no voatotoina raha sanatrin'izany hoy ny filoha Marc Ravalomanana ka tonga ao anatin'izay mety osika sy ala-bato izay ary rehefa manakaikaiky an'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety iny no nilazana ny zava-misy any Ambatondrazaka any afapanany any ary raha ny fantatra dia isy feonana ara-pitso izay iantsony ny kandida avy anivon'ny firaisankina ho an'ireo mpombazy izay hametraka ny mety ho fifampiresahany ny adevitra tamin'ny fotoam-pifidianana zany sy hilazana ny zava-misy izay aya amin'izao fotoana izao ny amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Ny any Faratsio efa tsy ho resahantsika fa hiresaka mivantana amintsika eo ny kandida mily rehefa avy eo satria ny mason'i Madagasikara iray manontolo moa mitodika amin'ny Faratsio ihany koa. Ny any Mahajanga tsy ho resahantsika ny zava-misy any Mahajanga satria nandritra ny vaninandrom-pifidianana mihitsy dia nanao direkta ny kandida amin'ny firaisankina tany Mahajanga tany ary raha ny vaovao fantatra ihany koa any Fenorivo Atsinanana any dia mivondrona mihitsy ny kandida maromaro any satria dia misy ny tsy fanaran-dalàna ary fizoran'ny fifidianana amin'ny tsy tokony izy. Tahaka izay ohatra ny any Morondava, ny any Miandro Vazo, ny any Faradofay, faritra marobe manerana amin'ny Madagasikara no ahitana tsy tomombanana sy tsy filaminana ary ayahana osoka ara-pifidianana izany. Ambato finandrana moa mbola hiditra amintsika amin'ny vatana eo mihitsy ny mpiandraikitra ny serasera mikasika ny kandida Ramatoa zany dia Christine Razanamahasoa. Ho ampidirintsika daholo zany rehefa avy eo fa avy hatrany dia hitodika atao amin'ny boriboritany fahaefatra izay nahitana ny lisitra firaisankina dia tahirin'ny Irina Randriamasinoro no nitarika ny lisitra firaisankina miaraka amin'ny namana Landry zany sy ireo mpiray lisitra taminy boriboritany fahaefatra dia nafapana mihitsiny. Raha ohatra zany ho ampity baolina kitra dia hoe groupe de la mort ozy izy ny fitenenina izay satria saika nitangorona tao avokoa ireo mpanao politika sy ireo heverina zany fa hitodian'ny maso ao anatina raharaham-pifidianana tahaka izao. Saingy ny fifidianana moa dia hitsaran'ny vahoaka mivantana zany ireo heverina fa tokony hosolo-tenany eny anivon'ny antenimieram-pirenena ka anisany nahazo ny vatony maro anisany vahoaka ny lisitra firaisankina tarihan'ny Irina Randriamasinoro izay mitarika amin'ny laharana voalohany amin'izao fotoana izao. Zay avy hatrany no ivadiantsika miaraba Andriamatoa kandida izay efa azo lazaina moa zany fa dia hoe Andriamatoa solombavambahoaka sady sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara. Miaraba Faniry, miaraba ny vahoaka malagasy rehetra, miaraba indrindra ny vahoaka ny boriboritany fahaefatra ary miaraba ihany koa ny mpiatroka ny antokotiko Madagasikara rehetra manerana ny nosy. Fanana ny velana ary salama tolo.
eny ary tonga zao de mahaliana ny mpijery antsika eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina Andriamatoa sy Olombam-bahoaka ny amin'ny hoe efa misy voka-pifidianana azonao resahina ve vonjamaika ho an'ny teo am-pelantanany QG ny quartier général ny candidat Rinara Andriamasinoro satria rehefa mijery ny fironam-bokatra ho an'ny eo anivon'ny senia dia somary misatra ny boribory tany faefatra Ambohidratrimo ihany koa aloha zany misy anay de tena mbola tsy nivoaka mihitsy nandritra zay 2 andro zay fa mino fa efa misy vokatra azonao resahana ihany ve zay mba tsara ny ahafantaran'ny mpijerantsika manerina Madagasikara. Ya voalohany aloha de tianao fisaorana misaotra betsabaka ny vahoaka n'Antananarivo indrindra moa ny boribory tany faefatra nampiseho fahamatorana feno nandritra n'iny fifidianana iny. Ary efa ny fametontsika hoe ho arahantsika maso akaiky ny fifidianana iny de tanteraka zany ary tena nono firaisan-kina sika ataon'ny boribory tany faefatra ary tonga nandeha nifidy ny fanampy sy ny fanohana ary tena andresitsika nahazo vokatra tsara de tsy atro ny tsy hisaotra tsika rehetra atao anatin'izay fiaraha-miasa atao anatin'ny boribory tany faefatra zay. Mametra-panontaniana tokoa efa maninona moa mbola tsy misy fironana vokatra foana mivoaka ho an'ny boribory tany faefatra. De rehefa nakany amin'ny SRMV moa izahay zany hoe inona ny antony mbola tsy hamoahana azy de misy asa anankiroa ny zavatra atao ao. Ny voalohany aloha zany manao comparaison ana PV hoe mitovy ve ny PV voarain'ny candidat sy no ataon'ny SRM tonga amin'ny SRMV ary zay anaovan'ny SRMV PV manokana ihany koa rehefa aveo. De zay zany mbola asa mandeha am'izao rehefa vita zay vao hoe mampiditra anazy eo anatin'ny logiciel ary zareo vao afaka manome ny fironana. Na zany na tsy zany ny alin'iny alarobiny ihany efa nahazo vokatra feno izahay raha teo anivon'ny QG zany ny firaisan-kina boribory tany faefatra voaray ny alin'iny daholo ny PV rehetrarehetra tao anatin'ny 227 bureau de vote de voatitra ihany koa ny tany amin'ny SRMV satria na raha maso akaiky izay. De raha ny PV rehetra zay teo am-pelantanana zay tsy misy rature na kely ary de mitarika aloha zany ny firaisan-kina ary mitarika lavitra de lavitra isan-jato ambony de ambony no azo hitaritany firaisan-kina ny ao am-boribory tany faefatra. Zany hoe tsy salasalana aloha zany ny azahoan'ny firaisan-kina olom-boafidy ao amin'ny boribory tany faefatra satria raha ny ato fotsiny zany marina hoe tsy ofisialy fa 227 sur 227 bureau de vote zany PV no nakana azy de mitarika any amin'ny 46% any ny firaisan-kina zany de ny manaraka anazy any amin'ny 30% mahery kely any. Zay. De ny elanelam-bato aza ho aiza? Ny elanelam-bato misy elanelam-bato efa any amin'ny 5000 voix mahery. 5,000. Fa zay moa araka ny teneniko teo hoe zay tsy officiel satria tsy fironana tsy anjarantsika ny mamoaka azy. Fa kosa raha atambatra ny PV rehetra eo am-pelantanana tsy mampisalasala ny mamoaka an'izany fa zay ny zavatra misy. Ary ny tao am-boribory tany faefatra manokana moa narahanay tsara ny amin'ny SRMV hoe mitovy sa tsy mitovy le PV eo am-pelantanantsika. De raha samy PV aloha de mitovy fa zay PV ho avoaka ny SRMV rehefa aveo io zany mbola rahantsika maso akaiky hoe tena mitovy amin'le PV anankiroa ve sa tsy sady mitondra fanazavana kely any mahakasika an'le fifidianana. Misy mantsy rehefa vita ny fifidianana de isaky ny birao fandatsaham-bato zany misy ny PV azo ny solon-tenan'ny candidat de misy ny PV ihany koa avy hatrany de makany amin'ny SRMV de ny PV makany amin'ny SRMV sy ny azon'ny candidat zany raha boribory tany faefatra mitovy fa nefa ny SRMV rehefa aveo manao PV ihany koa arakaraka le PV azony teo iny de iny le mbola ho arahantsika maso akaiky satria ny antony de zao raha makasika marina hoe tsy boribory tany faefatra fa ny fahatelo zany zao de hita hoe raha misy misoratra hoe 70 ny azon'ny candidat anankiray candidat mpanjakana lasa 70 le izy ao anatin'le PV formen'ny SRMV zany. Eo zany le alabato mila arahantsika maso akaiky na mitovy ary ny PV voatitra any amin'ny SRMV sy ny PV eo am-pelantananao misy PV hafa zay osoniaviny reto mpitsara isan-karazany reto tsy mifanaraka amin'ireo PV anankiroa reo. De eo ny mila mamailo atsika na ny ekipa rehetra any amin'ny SRMV zany hoe mila jerena tsara zay satria tsy voatery ny vatonao no hiala raha ny zavatra hita zay zany hoe marina hoe tsy boribory tany faefatra fa fiaraha-miasa satria samy eo daholo
tsy ny vaton'ny candidat ny firaisan-kina akory no miala fa ny vaton'ny candidat am-panjakana no miakatra lasa botsina le izy de tsy tsara ao atsika zay ary zay no antony hoe manana ekipitsika ao a manara-maso tsara an'izay fa zay zany anisan'ny zavatra hita aloha raha eo amin'ny SRMV manokana. Eo am-piandrasantsika n'izay de ataontsika hoe famoahana foronam-bokatra zay satria ny lala moa zany dia misy ny famoahana vokatra vonjimaika de avy eo vokatra ofisialy fa na izany tsy zany Andriamatoa Solombavam-bahoaka atao boribory tany faefatra nandritry ny zotram-pifidianana dia nisahotaka ihany satria nisy kandida iray zany nahatratra araky ny nambarany tamin'ny valandresaka amin'ny vatana ho an'ny mpanao gazety tamin'ny fotoana andro iny ny amin'ny hoe misy olo-tenana kandida zay nitondra karaha-pifidianana nitondra bulletin tratra teny amin'ny birao-pifidianana teny Anosibe teny akoatran'izay ve nahitana trangany zavatra samihafa mitovitovy amin'izay ny amin'ny hoe endrika na osika na mety ho aya amin'izay mety ho fanerena handroja-bato amina kandida zay manana foronana amin'ny fanjakana nandritra ny vanim-potoana-pifidianana. Nafapana aloha zany ny andron'ny fifidianana teny amin'ny boribory tany faefatra satria tena nisy fifandonana mihitsy ary samy mpanaradia ny olona ihany koa zany tena efa niandry satria talohan'ny fifidianana io tena ny olona zany efa samy miomana hoe ho avy ny alabato fangala hisy alabato be eto amin'ity boribory tany faefatra ity ary misy mahasamy teny hoe io tena tsy maintsy lasanay tsy maintsy zay ny anankiroa amin'io na de efa fantatra raha hoe hatraiza mono ny safidin'ny vahoaka de ny vahoaka vokatra zay zavatra zay de efa tena niomana ihany koa raha ho anay eo anivon'ny firaisan-kina tena efa niomana zay tamin'ny lafiny rehetra raha eo boribory tany faefatra manokana satria zay na metoky ny vahoaka hoe tsy maintsy miomana tsika fa tsy maintsy safidim-bahoaka no ataotsika eto amin'ity boribory tany faefatra ity zay no avoakatsika eto de nisy zay fifandonana zay satria ny olo-pirenena rehetra nanara-maso na ny olona avy aminay na avy amin'ny candidat hafa nanara-maso ny fihetsiky ny tsirairay avy isaky ny bureau de vote ary reny bureau de vote tena mafany reny na raha maso de reny moa zavatra nisy an'ireny vokatra reny hoe nisy olona ray manana kara-pifidianana be de be any amin'ny any de manana kara-panondro izy de iny zany no mizara n'le olona andeha hifidy rehefa avy eo de misy bureau de vote ary tena ohatrany hoe atao forsinina fotsiny hoe tonga de mitsofoka le olona mahazo an'iny kara-panondro sy kara-pifidianana iny de any zany le olona mandeha mifidy rehefa avy eo de raha zay zavatra nefa fa tena tsy ara-dalàna satria tsisy olona anankiray zany tokony hitana kara-panondron'olona na kara-pifidianan'olona satria raha ny lalàna zany io kara-pifidianana io tokony mijanona eo amin'ny bureau de vote io rehefa tsy nalain'ny olona tany amin'ny fokotany amin'ny andro ny fifidianana de rehefa tonga ny olona andeha hifidy eo vao maka ny kara-pifidianana ka noho izany zany eloko reny zavatra reny raha vao natratrarana fotsiny ianao zany kara-pifidianan'olona roa na telo na kara-panondrany aminao de eloka ohatran'ireny eloka rehetrarehetra reny ary tompony andraikitra voalohany tsy afa-miala amin'ireny aloha ny filohan'ny fokotany ahoana moa ny kara-pifidianan'olona no any ampelantanan'olo-kafana fa tsy any ampelantanan'le tompony indrindra amin'ny andron'ny fifidianana ahoana no ahafahana hoe misy kara-pifidianana mandehandeha ny toeram-pifidianana eny zay tsy mipetraka tokony hilahatra fa ny ampelantanan'olona nefa zay efa nyteny talohan'ny fifidianana io de niteniny seho fokotany rehetra zay aza atao hitanay moa zay misy olona mitana kara-pifidianana maromaro fa tsy ara-dalàna zany ary zay nenjika an'zay hatramin'ny farany de zay ny zavatra nisy moa ny fifandonana teo zany satria tratra le olona de rehefa natao ny saviritany lasa amin'ny polisy le olona lasa mitandron'ny filaminana de hatreto aloha tsy fantatritsika hoe nakaiza le olona inona moa ny sazy tena ny andraizy hatramin'ny farany kanefa zao tiako ihany manamarika n'ity zavatra anankiray ty tamin'ny fotoana io tamin'ny savritany io nisy mpikambana atao aminay olona nandeha nanaty bary satria zany rehefa ohatra ianao zany ao anatin'io fifidianana io mifakafantatra daholo zany le olona hoe iza ny mety ho pomban-drakoto iza ny mety ho pomban-drabe rehefa mifampitazana ireo de nahita n'le mpiara-miasa aminay zany nanatitra sakafo ny délégué de vote tamin'io fotoana io dia nisy zay fifandonana zay de nanantona polisy le mpiara-miasa aminay satria tedaviny reto andihan're olona reto atakeny rehefa nanantona polisy izy dia lasa izy indray ny voatazona tany amin'ny mpitandro filaminana nandritry ny roa alina androany izy nivoaka
nahazo liberté provisoire. Olona izany a nanao an'izay, olona nanolo tena hoe itsoka satria misy nyso zavatra fa le olona natratrarana n'iny zavatra iny sy izay saika niara ny fitsaram-bahoaka teo tsy haitsika hoe nakaiza nefa neton'ny polisy ary tsy haitsika hoe nakaiza ny farany de nanao inona le olona de ary zay manam-baovao mahakasika an'izay moa zany nampitandro ny filaminana na ny eo anivon'ny fitsarana na ny eo anivon'ny gendarmerie satria zany nanontany hoe nakaiza le olona de hoe tsy tonga tany le olona zany raha teo anivon'ny gendarmerie manokana fa le olona indray ny tonga tany de le olona izay voatazona sy voatsara nahazo liberté provisoire tsy miditra ao anatina resaka fitsarana hoe marina sa diso ny fitsarana fa ny fantatro fotsiny hoe olona nirahana nanatitra sakafo de nahita ny zavatra nisy rehetrarehetra teo de nisy ny remarque izy de nisy saika anenjika de nanantona ohatr'izay de zay ny zavatra nisy. Ny fanazavanao teo Andriamatoa Solombamoaka zany miresaka ny amina hoe misy zay endrika tsy fanarahan-dalàna izay mino fa raha hitanisa mialohan'ny fifidianana iny sy nandritry ny fifidianana mety ahita trangan-javatra maromaro ihany ianao amina hoe kandidanao fa ho amin'ny fanomezan'izony kandida araky ny lalàna kosa indray manao hoany zay ho an'ny boribory tamin'ny fahefatra firaisakiny. Raha ny hoe zo azon'ny candidat tsirairay avy aloha zany tao anatin'ny fampelezan-kevitra dia tsy nanana olana aloha zany ny candidat ny firaisakiny afaka naneho hevitra ankalalahana tsy nanana olana ihany koa tamin'ny toerana hoe afaka anaovana fampelezan-kevitra eto satria fa nalalaka tsara fa ny te hiverina ao anatin'le tsy fanarahan-dalàna fotsiny ao anatin'le izy hoe satria izay zany tena nanome toky ny poniny boribory tany fahefatra hoe itsika andao iray ina amity ary zay nataoko hoe isorana manokana ho any vahoakan'ny boribory tany fahefatra satria naneho firaisakiny tiako ihany aloha zany mampatsiahy hoe efa candidat teo amin'ny boribory tany fahefatra io fa tamin'izah candidat be ny tanàna de nisy vokatra tamin'izany fa ny vokatra azo tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity efa avoroeny mihoatra ny tamin'izany fifidianana zany zany hoe nahitana fahamatorana sy firaisakina zany le boribory tany fahefatra tamin'ity fifidianana ity. Ny zavatra tena saiky nisy teo amin'ny boribory tany fahefatra io raha tsy vita ny rahina sy niaro azy zava-doza ny zavatra nisy tao satria efa nisy olona nikonikonina tao niaraky ny tompona andraikitry ny ataoko hoe ny fokotany manomana olona andeha hifidy na olona tsy manana kara-pifidianana na tsy manana kara-panondro ary fa kara-pifidianana no nizaraina de saika natao amboletra le fifidianana misy porofony zany be deabe de nisy andihan'olona zany saika hanao forcine fotsiny hoe hifidy na de tsy ao anatin'ny lista ary ny misy ny tsy hoe fokotany mody manome taratasy kely hoe ato ny salina misy anao numéro zao ianao de mena kara-pifidianana le olona rehefa jerena le andihanan'le olona tsisy ifandraisany akory amin'ny anaran'ny olona io lay olona andeha hifidy fa zany hoe le eo amin'ny fokotany zany efa mahalala hoe reto olona reto olona tsy andeha hifidy tsy tonga mifidy mihitsy de efa saika ho ampiasainy zay anaran'izay ampitondray ny anaran'olo-kafa de le izy zany efa hoe de tonga eto fotsiny ianao de manao karaha tsy niasa tsara ny delege zay isorana manokana hoe tena niasa ny delege ny candidat tao amin'ny boribory tany fahefatra nijorona nohatra an'izay dia mba voasakan'izay iny résultat io résultat io mbola mifangaro alabato ao anatin'io tsy mbola tena io ny vokatra fa zany hoe fa niezaka moa miaro de mba nahatratrarana n'io vokatra tsaratsara io raha zavatra nisy fotsiny tao amin'ny boribory tany fahefatra io nisy fanambarana natao ny arivariva iny fa nidimby nanao an'izay fanambaran'izay ny candidat rehetrarehetra ary nanao antso mihitsy hoe mba hitodihan'ny fitondram-panjakana ny mpitandro filaminana ny masony rehetra hoeto amin'ity boribory tany fahefatra ity satria mahafapana ny zavatra misy eto satria tamin'izay de nisy ny fanambarana vokatra le korotany reny misy moa zany manao menasy any anaty Facebook any candidat ny manao menasy hoe ho avy zay fa tsy zakanay ny zavatra ohatr'izao ho avy zay ananana ny olonay zany ny zavatra niainana tao tamin'iny zany hoe isorana an'Andriamanitra isorana ny vahoaka ny fahendrenana sehoan'ny vahoaka de ny lamina le izy ary isorana manokana ihany koa satria ny fampiantso tamin'iny fotoana iny zay ho an'ny mpitandro ny filaminana satria rehefa niditra sa vorovoro de tenenina hoe mba tena midiran-tsehatra nareo mba isian'ny filaminana eto amin'ity boribory tany fahefatra ity de namaly ny antso kosa aloha zareo zany nisy namaly ny antso nisy bureau de vote tena hoe tsy afaka tsony nampidirana andihan'olona rehefa vita ny fifidianana dia janona teo zany mpitandro ny filaminana zay tao anatin'ny trano tavela tao miaraka amin'ny délégué de vote
zay sisany manisa vato ny araka ny observateur fa tsy navelana metraka andian'olona tsoa satria raha ny feo sy ny renseignement azo tao anatin'ireny de misy zany candidat ny eritreritra hoe rehefa tsy mandresy izy amin'ny fandatsaham-bato ray de rehefa mitona fanisaham-bato okorotaniny io na sanatria hodorana ohatr'izay mba ahafoanan'io fandatsaham-bato io zany zavatra teneniko rehetrarehetra zany misy proof daholo zany fa isaorana moa zany ny firaisankinany rehetrarehetra na ahafahana nanakana an'izay zavatra zay. Ya, maraparantsika Andriamatoa Solombaboaka, ny fifidianana moa zany de hoe zotra processus mialoha mandritra ary aoriana. Itsika zao aorianan'ny fifidianana ny antsoavo ataonao amin'ny mponimborolo tany fahefatra mba hiarovana an'izay safidy zay hoe raha nambaranao vonjimaika eo am-pilatana ny mpiara-miasa aminao zany de 5,000 any hoany ny elanelam-bato zany zay hitarian'ny Rina Randriamasinoro zany candidat amin'ny firaisankina eo am-boribory tany fahefatra sy ny ho an'ny firaisankina mihitsy manerina Madagasikara satria olombe ihany koa ianao anatina antoko anankiray eto Madagasikara, misedra olana ihany koa zany ny firaisankina eo amin'ny lafiny zay hoe tranga raha-pifidianana zay zany any amina faritra maro samihafa dia tsara ihany koa ny hitondrana zay mety hoe antso avy aminao zay zany. Makasika ny boribory tany fahefatra efa iny ny vokatra nilazaiko teo iny de mametoky anareo vahoaka aloha zahay eto zany mametoky hoe ino arovantsika hatramin'ny farany iny vokatra iny satria iny PV teo tsy hetsika iny ary raha mihetsika iny tsy maintsy mahazo fanazavana tena farak'izay mazavitsika ary tsy maintsy misy an'izay confrontation zay raha sanatria mihetsika izay vokatra zay ka hoe lasa niova tamin'iny satria tsika nanao fanambo hoe safidin'ny vahoaka ny navoakantsika eo amin'ny boribory tany fahefatra io. Miandry am-pitoniana tsika zany hoe rovina ny vokatra no ivoaka ao amin'ny CENI ary rovina ny vokatra ny ivoaka ny amin'ny ACC fa za mihitsy matoky hoe rehefa iny ny vokatra natao ny fampitahana tokony ho iny no izy de mba tsy hiovandalana iny vokatra iny fa raha sanatria misy zay fiovany zay de ampahafantarana antsika vahoaka eo fa tsika tsy manaiky fa zay ny vokatra de zay no izy ary hiady hatramin'ny farantsika hoe ahoana ny hitazomana an'izay vokatra zay. Ny faharoa de zao efa ny fanometoky tsika hoe ny fifidianana tsy vita indray andro, tsy vita ny 29 mai irery akory ny fifidianana ka hoe vita io de samy vita rehefa avy eo na mandresy ary tsika de efa nametoky tsika hoe na mandresy ary isika ary zao tsika ny mandresy isaorana an'Andriamanitra de tsy avelantsika ho afamaina izy nanao tsy nety rehetra tao anatin'ny fifidianana iny de misy lahara taroby zany ty laharana telefônina ho lazaiko amintsika rehetrarehetra satria misy ekipa zany amin'izao fotoana zao ekipa juridika manangona ny tsy fihetezana rehetra nandritra ny fifidianana, ny fitoriana rehetrarehetra ho ataotsika de misy ekipa manao an'izay ao anatin'izay fitoriana zay mba ahafahantsika nanao manenjika an'izay nanao tsy mety rehetra teo anatin'io boribory tany fahefatra io tamin'ity fifidianana ity de mba raisina kely zany 038 93 750 63 038 93 750 63 azotsika rehetra antsony zay ho atsika ny tokantrano na ho atsika mpikambana zay nahita tsy fanarahan-dalàna na proof na video na sary na fijoroana vavolombelona mahakasika an'io tsy fanarahan-dalàna tamin'ny andron'ny fifidianana io na nataona chef fokotany io na nataona membre ny bureau de vote io na nataona fikambanana io na antokon'olona na mpitarika tanora na iza de samy miantso an'io telefônina io azonareo atsony io de hitondrantsika amin'ny proof rehetrarehetra mba ahafahantsika manafay sy mitory zay tsy nanao zay nanao tsy fanarahan-dalàna teto amin'ity boribory tany fahefatra ity tamin'ity fifidianana ity anandranytsika amin'ity indray mandeha ity hoe rehefa ohatra tsika ka ny teny hoe tsy anaika de tena tsy anaika hatramin'ny farantsika de ho hitatsika hoe atraizany fampiarana ny lalàna eto amin'ity boribory tany fahefatra ity ho an'ireo rehetra zay nandika lalàna satria averina ihany mitovy na nangala bato ianao na nangala tromby na nangalatra inona satria miankina amin'ny fiainan'ny vahoaka zany rehefa mangalatra de mangalatra ary mpangalatra miendrika ny jinjany vokatry ny nataony de manome courage ho an'ny mpikambana rehetra indrindra ny atokotiko Madagasikara manerana nosy ny candidat ny firaisankina rehetra samy tena mailo hoe raha fifidianana ny resahana resy lahatra amintsika ny olona ary tena mankafy atsika ary manantena atsika fa zao anaty alabato isany tena mila hidivana mafy de samy mailo zay ny afatra courage foana eny ary de
Goavambe izay hafatra nomeny solombavambaoka Rina Randriamasinoro zay satria efa mba afaka miteny anjantsika satria dia masava be io vokatra io 5,000 be zao ny elanelam-bato zany ho an'ny etsy amin'ny boribory tany faefatra mitarika amin'ny firaisankina. Anao fanamarihana kely boribory tany voalohany mitarika amin'ny firaisankina resy ny Irmara, boribory tany faharoa mitarika amin'ny firaisankina resy lavitra be ny Irmara, boribory tany fahatelo dia lalina faharoa hatreto aloha zany misy ny firaisankina any ambaniny any zany Irmara, boribory tany faefatra resahan'ny Rina Randriamasinoro mitarika amin'ny firaisankina any ambaniny any resy ny Irmara, boribory tany fahadimy torak'izany, boribory tany fahaenina avaradrano torak'izany, Atsimondrano torak'izany, Ambohidratrimo torak'izany, azo lazany zany fa misy feo an'Antananarivo zay nieritreretiny reto fanjakany reto fa iny ampelantanany zany fa tena resy tanteraka zany. Makasitraka Andriamatoa Solombavambaoka. Misaotra faniry, misaotra antsika rehetra zay nihain'ny fandaharana hatramin'ny farany. Misaotra. Iny ary mbola hanatotosany ny adidy aman'andraikitra satria mpitarika moa zany Rina Randriamasinoro omentsika lalana izy fa zao efa ao amin'ny antso atarby ao ary efa mivonombonina hiresaka amintsika mivantana amin'ny antso atarby ny kandida Milson Menjanary Emily avy any Faratsio satria moa zany mitodika any Faratsio maso mpanara-baovao raha tao anatin'iny fifidianana iny zany dia tena anisany tena nitalakotokotoka mihitsy ny fandresen'ny firaisankina zay ny kandida Emily no nitarika izany. Miaino antsika mivantana izy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka efa voninao. Miarabanao Andriamatoa Solombavambaoka mivantana fandarana manokana ianao eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS ny Radio Mada sy ny Facebook ary ny YouTube manerina an'izao tontolo izao ao ve ianao tompoko? Maheno tsara. Maheno Andriamatoa Solombavambaoka. Miarahaba tompoko salama daholo ny onjam-peo amin'izao fotoana izao mivantana avy aty Faratsio ny vaovao misy amin'ny zavatra rehetra satria andalo fifidianana tsika tena mitodika tanteraka dia Faratsio no mahazo ny Madagasikara ray manontolo satria zava-dehibe zany fifidianana vita tamin'ny alarobia sy amby roapolo may zany. Ya azaho aiza ny tena andrasan'ny vahoaka moa zany kandida Emily Andriamatoa Solombavambaoka raha ohatra ka misy vokatra zay mety efa hoe eo ampelantananareo azo mba resadresahana tsy amin'ny fomba ofisialy moa zany tahaka ny nataon'ny kandida Rina Randriamasinoro teo liana amin'izany ny vahoaka malagasy izao tontolo izao efa nahazo vokatra azo resahana ve ny teo anivony quartier général ny kandida Emily any Faratsio. Sora be dehibe namana faniny satria efa ao anatiny tanteraka efa azo tanteraka tokoa ny vokatra manerana ny district-ny Faratsio zay ahitana commune sivy. Maheno kandida Emily ao ve ianao? Zay indrindra ny tsara ifampizarana amin'ny prétendant satria zava-dehibe ny fanalana amin'ny prétendance ny tena zavatra misy na dia tsy mbola fomba ofisialy ary zany. Alefaso kandida mandeha mandeha raha ny vokatra afaka toizana ny eto amin'ny sary aloha zany commune Ambohiborina zay sady miteny ihany ianao Andriamatoa Solombavambaoka ny mandefa ny sary zay. Ny vokatra tao amin'ny commune Ambohiborina teneniko fotsiny atao le izy hoe ny vokatra tao Ambohiborina jerevana zany no azo ny kandida firaisankina ny député Emily tany Ambohiborina dia nahazo vato zay araka ny atotanisa voarainay teto amin'ny ampelantanana nahazo vato efa atao amin'ny 70 ao an-tanta zany commune zany raha pitaina tokoa tamin'ny vokatra azo ny kandida mpifaninana dia latsaka kely ny vato azonay tao anatin'izany commune zany satria nisy commune anaky telo any mahisanay tao anatin'izany district Faratsio zay ahitana commune sivy. Ary zay indrindra ny tsara hotenenina misy commune sivy eo dia tonony kely tsirairay dia omeko ny rekato ao anatin'ny izy mba ahafahan'ny vahoaka prétendant namantanteraka hoe zao no toneniko ny vato azon'ny kandida atao hoe ny kandida Emily ao anatin'izany dia ao anatin'izay no isahako récapitulation ao anatin'ny izy hoe tia manana mitarika amina isam-bato zay avalan'ny 20 sy 300 sy 4 arivo
ny candidat firaisan-kina aty amin'ny district Faratsio, zany hoe raha manoloana ny candidat larana faharoa dia azo lazaina fa tena mitarika amin'izany isam-bato goavana zany ny député aty amin'ny district Faratsio, 20 telonjato sy roa. Ny tazantsika amin'ny sary député Emily raha ny Tambabato zany izay tonga aty aminay commune Tsapanimahazo, Faratsio, Andranomiady, Miandrarivo, Faravohatra, Valabe tokana, Vinanony, Ramainandro, Ambohiborina. Raha atao zany larana fahatelo ny candidat Emily 5,700 sy 4,000 sy 4 alina. Ny candidat larana faharoa dia 7,700 sy 4 alina. Elanelam-bato 20 sy 300 sy 4,000. Raha io zany raisina dia mitarika ny candidat larana fahatelo. Ianao zany mandeha be ny adevitra amin'izao fotoana izao satria miteny fandresena ihany koa zany ny candidat miaradia amin'ny fitondrana izay mpifaninana aminao. Ahoana ny amin'izay Andrimatoa Ramilson Menjanary na député Emily? Soa be dehibe na manafaniry satria iny isam-bato izay mety miseho any aminareo iny dia mitao anatin'ilay hoe tao anatin'izay indrindra no filazana hoe mbola misy mbola tsy feno ngamba ny atokanisa farany izay an'izy satria maharary zavatra misy dia hoe voahitako tsara le tany ao anatin'io io isam-bato izay omena amintsika io dia hoe nandresitsika ary io atao anatin'ny PV 200 vokatra omena io ka zay zavatra izay ny ilazana hoe gaga ny tena ankehitriny hoe misy candidat mpifaninana milaza fa hoe maharesy ihany koa izy. Ary izay indrindra mahagaga ao anatin'izy satria tisitona amin'ny atao hoe mety ny vahoaka ao anatin'iny dia any amin'ny lalam-piso satria izy na dia tsy ofisaly ary na manafaniry dia tokony hoe mazavatra marina no resahana ny vahoaka satria lasa manome manaratsy ny fiarahamonina ao anatin'izy satria marina politika natao fa politika mba tena safidim-bahoaka ny vahoaka ao anatin'izany fikana izany fa marina tsy fanaran-dalàna nataon'izany candidat mpifaninana candidat ny fitondrana izany. Izay indrindra no azo lazaina hoe raha ny zavatra misy hitantsika amin'ny tableau io dia io ny vokatra am-pilantanana. Ary izay indrindra ny lazana hoe raha jerevana amin'ilay commune io dia misy commune ohatra any amin'ny Vinanony izay hitadiavina voloana amin'izao fotoana izao hoe misy ny Alabato, Zaravola nanao propagande tamin'ny andron'ny fifidianana izay anentina ny sain'ny vahoaka tia toerana amin'izao fotoana izao dia hoe raha jerevantsika io satria nazona vokatra io hoe 420 sy 4,000 elanelam-bato teo amin'ny candidat larana faharoa sy ny candidat larana fahatelo zany hoe manana tombo 420 sy 4,000 tany Vinanony Atsimo satria ireo commune anankiroa izay nandresena be. Somary niletika kely le réseau candidat Emily. Ao ve? Ary vato elanelam-bato eo amin'ny candidat larana faharoa sy fahatelo. Candidat député Emily zany amin'izao fotoana izao dia nisy tena 5 sy 20 io ahoana ny hiditra ahafahana milaza fa hoe misy alatra atao anatin'ireo commune anankiroa nefa na jerevantsika ny atotanisa na dia tsy ofisaly ary eto ampelatana eto izay fianao ara-daladala izay niainga tamin'ny PV izay avany amin'ny fidianana moa na volan'ireo vokatra eo izay efa eto ampelatana amin'izao fotoana izao fa mbola hoe na dia mbola miandry ny senia amoaka ny vokatra izay ny lavitra ara-dalàna miandry an'izany fa hoe vokatra ananantsika io mety misy anefa mety hoe mety misy zavatra kely mety io fa tsy voatery hoe tena iova be makaiza io vokatra io fa io zavatra ananana sy oatsika io vokatra tena hoe voakirakira teto anivon'izany izany projekina député Emily aty Faratsio. Roa izany dia zao na manao fanambarana ohatran'iny na candidat dia zao tokana ihany atsika hoe isafidim-bahoaka tsy maintsy arovana hatramin'ny farany. Ary marina dia tsy maintsy marina hitady marina tsika anatin'izy satria tsy izay rehetra manambava akory no laza marina. Ary io zavatra io fa hita io tany alohan'ny fotoana propagande dia ohatra hoe zay dia tsy maintsy izay dia nanaovanay lalana ambanin'ny tany ary io. Dia tsy maintsy lany ay. Ary io hoe raha mahita fa na hoe io ary vokatra misy amin'izao fotoana izao dia raha tampotra andrefa tanona hoe na dia tsy ofisaly ary ho atsinjiko tsara amin'ny eny satria dia manaja an-dafo hoe senti atsesea fa hoe vokatra nefa ho tokotrano ny vahoaka ny district Faratsio dia hoe andesika
Sika faratsio ary sambaty baba zay tsy fahazakana zay tsy fahazakana kandidat mbola aroa da pantakan'izay no anisany anankiray voizina fotoana zao hoe tsy manaiky tsy manaiky dehibe ny zavatra tsy fananana hoe mahatenenina fa misy vehibekotsy mahafinaritra amin'ny tampaniry ho amin'ny pretanda valorehatra epoka amin'ny praisakina amoloka zany ny ataony ny ataony dia tantarainy avadiny amin'ny olona hafa rehefa tsy tanteraky rehefa nataonay mazava faniry ya faraparany candidat Amilia raha sendra tokoa misy zany fikasana zay hamadika ny vokatra izay na salamizany satria efa mikika fandresena amina endriny hafa moa zany le mpifaninana zay resinao am'izao fotoana izao vonina ve ianao sy ny vahoakan'ny Faratsio tena mazava be ny fanontaniako iaron'izay safidy tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana May tany amin'ny distrika amin'ny Faratsio zay namana faniry tadio tsara hoe tena distrika ny resaka ary zay le famolina resaka ao anaty fadiana be ny tanàna sady atao any amin'ny tambazika serasera hoe fa sy mandala averina hoe ny presidentazana hoe ny fifidianana be ny tanàna teto dia nandresy ary fomba rafy nataony olombosary io mbola dia davina verina loatra Faratsio satria novonoana ny tana sady vahoaka tafidianana be ny tanàna tsy nanana be ny tanàna ny commune Faratsio zay toetra rafy zay tsy mendrika amina firenena demokratika ny mbola dia davina verina ty amin'ny député ka zay eo anatin'izao ty vahoaka ny distrika Faratsio dia tena manaraka ny tapany fa miany tena vonina tanteraka ny vahoaka tena miaraka satria matoana ary tena tsy niano ny fifidianana ihany atona atao fifidianana fa ny ao anina fifidianana zay rehetra epotraka hoe manisaka ny atao hoe tafidim-bahoaka na vokatra tsy ananovina amin'izany ny vahoaka ny distrika Faratsio satria firovodany raha mivoaka ny vokatra omaly atao hoe nanatika ny vokatra eo avy any amin'ny commune dia nahita sady hoe manao fanambarana amin'ny radio aty radioana radio forma voe atao hoe ray volana teo na ray volana mahelikely efa manao fanambarana fa laniko izy ary zay resaka zay hevitra zay amin'ny pretendazana no tiadavina vidina ty amin'ny distrika Faratsio ka miandro tena izao ny vahoaka amin'ny Faratsio dia tonga toateky tomy tsara aloha miandry ampitoniana ny zavatra ya ratsy moa le réseau satria tsy fanomezantsika tsiny izy lavitra dia lavitra ny misy an'ny candidat Amilia dia mbola any ampiarovana ny vato zany amin'izao fotoana izao ny safidy afaka tapahantsika falezavady dia sory ao ambadika ao zany député Emilia dia lavidavitra misy an'ny député Emilia satria dia any ambanivohitra rehetrarehetra zay miezaka zany manangona an'ireo vato azo amin'izao fotoana izao ary tena mailo tanteraka mihitsy ny ekipa any Faratsio amin'izao fotoana izao manoloana amin'izay fikasana sy efa hikika ataon'ny sasany hoe mandresy dia mivadika kely indray moa zany any amin'ny senisy ACC eny zany nge le lalany fa tokony haiko kosa hoe rehefa io ny vokatra araka ny latsabato zay natao dia tsy tokony angamba ny anoratra amin'ny hoe dia efa andresy zay satria ny olana zany dia matahotra amin'le hoe hiverina any aminareo nge le voambolana resy lavy satria nirotsaka tamin'ny fifidianana tamin'ny be ny tanàna teto Antananarivo renivohitra resy ary efa hita mazava raha iny vokatra zay nambarantsika tao amin'ny tableau iny dia resy ihany koa zany ka indrindrandrindra ny amin'ny fahareseny olona goavana be ao anatin'ny fitondram-panjakana ny resy no resy amina fifidianana efa indroa taona dia ho resy lava ny anaran'izay ka manahirana be ihany amin'ny fomba fiantso matetitetika aoriana le tambajotr sosialy koa moa zany rehefa mahita trangajavatra ohatran'izany dia manahaky misintona ka zany rehetrarehetra zany tokony hampatonga saina ny amin'ny hoe rehefa mitsara io vahoaka io
de tena tsisy nininy azo atao fa tena hoe feom-bahoaka feon'Andriamanitra zany. Isaorana aloha zany ny any amin'ny distrika amin'ny Faratsio zay niditra teo Andriamatoa Mily zany, zay anisan'ireo kandida matanjaka ary manana an'izay hoe herijika mpandresena izay zany nitondra amin'ny fanazavana teo. Elatsiny amintsika raha somary tsy de tomombana ara-teknika tsara satria fatatsika tsara ny elanelana amin'ny Faratsio sy aty Antananarivo, indrindra ny amin'ny hoe lavitra le toerana amina lafin'ny réseau na hoe resaka tambazotra zany. Eny ary somary alatsao kely fotsiny le retory faly azafady fa manako be aty amiko aty. Zay ny any Faratsio mino fa efa samina eny ny fanazavana nentin'ny kandida Mily isika, tsy lefitra aminao zany kandida Mily sy ny vahoaka amin'ny Faratsio raha anatin'ny fiarovana izay safidim-bahoaka zay ary nanitra terony teo zany zava-dehibe ho antsika mpanaraka mivatana ny fandaharana zany ary dia heveritsika ihany koa fa dia tsy ho irery Faratsio fa dia Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina dia ifandray sy fametanana mihitsy any Mily sy ny ekipa amin'ny Faratsio. Ny fampiantso koa teo amin'ny raha Justin sy ny namana rehetrarehetra fatatsika tsara Justin Vinanony zay anisan'ny tolona tamin'ny antsika fotsy reny dia tena mafampana mihitsy ny amin'ny hoe tena eo ampelantananay zava-marina hitanay ny zavatra niainana taty fa dia tsy maintsy arovana hatramin'ny farany dia makahery ianareo any Faratsio zany vahoaka malagasy rehetra seran'izao tontolo zao. Zay ny amin'ny Faratsio iveriny eto Antananarivo alohatsika ny nambarako teo izy hoe zay resahany eto amin'ny boribory tany rehetra sy ny any amin'ny faritra manodidina dia any ambany ny firaisan-kina avokoa ny Irmara zany. Aloha zany de resahana fa tsy ampiambambana ny resahantsika amin'izany ditran'izany tratra mifelaka mandrivorivy ianareo ary omeny vahoaka hafatra tamin'iny fifidianana iny na de teo raha mifetsiketsehana sy ny fizarana koveta mifanerena tompona ndraiky mpanjakana sy ny sisa dia manam-porofo ny voka-pifidianana teo. Aloha zay azafa ka izany indrindra no atongavany namantsika Williamson tanora de tanora zay prailistra amin'ny Randrianarison Stanislas na Rastan tetsy amin'ny boribory tany faharoa. Navita nanao transformation tsara tarehy ihany koa zany ny namana Rastan Williamson niaraka ny ridera sy ny ekipa rehetrarehetra zany ry Iandry sy ny mpanohana ry Madame Salo sy ry Body sy ny ekipa rehetrarehetra ry Zo sy ny karazany zany tany amin'ny boribory tany faharoa ka hoentitsika atao anatin'ny fandaharana zany tsy mampaninona mihitsy satria dia miandrana zany koa Madagasikara ray manontolo. Williamson, miarabanao. Miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka an'izao fandaharana izao zay manjoy azy na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina any ary miaraba manokana moa ny vahoakanay ao amin'ny boribory tany faharoa zay diraina manokana satria tena tonga ny fidy maro tamin'ity fifidianan'Andray mitoraka aty ary nanohana tanteraka ny lisitra ny firaisan-kina ary mahafinaritra dia mahafinaritra ny voka-pifidianana. Misy taratasy omenao anay eto Andriamatoa Solomavambaoka Williamson faly arivo, miandry arivo, olosarika isaky ny fokotany sy ny birao fantatsambato somary mitady an'le rekapy io zany ino fa mitovy amin'le fantaniana napetrako tamin'ny député Rina Randriamasinoro ny zavatra resahanao mba mangetaheta sy manantena ny vahoaka zany hoe manahoana sy manahoana ny voka-pifidianana atao amin'ny boribory tany faharoa. Williamson. Ao amin'ny pejy farany ao moa misy azy namana faniry ny zavatra azo ambara amintsika dia faly izahay raha ny eto amin'ny boribory tany faharoa manokana aloha no milaza amintsika rehetra zay miombona ao anatin'ny fanoherana sy ato mivondrona firaisan-kina fa ny boribory tany faharoa no record amin'ny isan'ny olona tonga ny fidy ny vondrona firaisan-kina 20 000 voix zany maherikely 20 195 no total ny olona tonga ny fidy atsika ary voalohany moa zany nitarika ny lisitra firaisan-kina ao amin'ny boribory tany faharoa zay misy atsika raha ny tombana eo ampelantananay zay efa nazahoana ny bureau de vote rehetra 185 bureau de vote efa ampelantanantsika daholo ny PV an'izany dia 20 195 ny total ny olona ny fidy atsika teto amin'ny boribory tany faharoa. Nitarika zany tsika 2 isanjato ary manaraka atsika ao moa ny candidat-mpanjakana zay eo amin'ny 7 isanjato ny sahazony. Diraina manokana namana faniry ary tena mendrika oby ny fanehoan-kevitra nataon'ny vahoaka eo amin'ny boribory tany faharoa zay tena maneho tanteraka an'izany hery fanoherana zany maneho fa miaraka amintsika ary tena miompy-peo tanteraka amintsika ao anatin'ity vondrona firaisan-kina ty ary tena
mbola tsy nisy angamba toy izao raha tamin'ny tantaran'ny boriboritany faharoa zao salanisa zay azon'ny lisitra zay taritin'ny député Rastany zao. Ianao moa ny teny an'le vokatry ny vato totaly be mihitsy menao teo ny azonareo zany atao amin'ny boriboritany voalohany, larana voalohany raha teo moa zany, fa le kandida manaraka moa zany le nahazo ny larana faharoa firy ny totalim-bato ny azo ny Williamson. Raha ny totalin'ny vokatra eo am-pelatananay araky ny resahako teo amin'ny araky ny PV zay voaray tanteraka dia 14 807 no totalin'ny vato azon'ny candidat-panjakana moa zany ny resahantsika eto ary 7.300 no pourcentage. 9 be zao ny elanelam-bato. 9 be zao ny elanelam-bato ary io moa mbola misy zavatra azo tsindrina kely na manafaniry mahakasika an'io. Tsindrio mihitsy arany Williamson tsy vanino zava zay mihitsy ny antom-pisy mifandaratsika. Angamba ny alohany anindriko an'le tena zavatra zay tsara ho fatatsika vahoaka malagasy indrindra tsika manaraka an'izao fifidianana zao dia tsara aloha ny anazavana kely na manafaniry hoe inona moa ny fototra ijoroany le atao hoe démocratie. Fototra ijoroany le atao hoe démocratie ve tsy le ataontsika hoe suffrage universel direct, zany hoe io fifidianana io no fototra ijoroany le démocratie. Zay anendrentsika ny olona isolo tenantsika ny fotony ny isolo tenantsika amin'ny fanjakana zany le atao hoe état, ary isolo tenantsika ny olona itondra teny atsika zany hoe le solombavam-bahoaka zany io. Ao anatin'le état dia misy an'le eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, fokotany io sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny rafitra anankiray zay resahako teo moa dia misy le ataontsika hoe parlement zany hoe solombavam-bahoaka zany hoe ny tenanay zay milatsaka. Rehefa tsy mipetraka tsony zany ny fitokisan'ny olona amin'ilay atao hoe fifidianana zay fototra ijoroan'le démocratie dia tsy mipetraka ny fitokisan'le olona amin'le olom-boafidy, zany hoe le olom-boafidy ny fotony io sy le olom-boafidy hitondra ny teniny. Inona nefa ny zavatra miseho amin'izao na manafaniry ny olona rehetra zay eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefanany ka efa tsy misy olom-boafidy intsony fa olom-boatendry. Ahoana moa zany ny olom-boatendry no misolo tena le vahoaka ao anatin'le rafitra zay atao hoe fanjakana? Ahoana ny ipetrahan'ny fitokisantsika raha ny président fokotany ohatra zay anisany mandray anjara tanteraka mandray andraikitra ao anatin'izany atao hoe fifidianana zany no tendrena fa tsy voafidim-bahoaka? Ahoana ny ipetrahan'le fitokisantsika amin'izany ao anatin'le rafitra izay mitondra an'le fifidianana ary amin'le valim-pifidianana? Eo zany ny tena hitaritako aloha ny saitsika satria tsy tsara miverina tsony ny zavatra toy izao hoe ny olona zay eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zay rafitra voalohany mamaritra n'le atao hoe état fanjakana fa tsy le hoe gouvernement na fitondrana zay ampifangaroan'le mpitondra amin'izao moa io atao hoe état sy fitondrana io, fitondrana lasa manjary fanjakana amin'izao. Dia rehefa reo olona misolo tenantsika ny fotony reo tendrena diso sahady biaise sahady ozy ny teny frantsay lay safidim-bahoaka ao anatin'izay. Maro ny fifidianana zay mbola ho avy apetraka atsika sahady na manafaniry. Tsy tokony hisy intsony zany olona mitondra eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ka voatendry zany. Tokony olom-boafidy ao anatin'izay. Ka zao le zavatra tiatsika heviana. Nisy ny fifidianana teo zay ataontsika hoe fifidianana natao amboletra satria nanao ataoko hoe ny faninana rery ny mpitondra, tsy nisy mpifaninana taminy, azo ataontsika hoe minime le olona le isan'olona ny faninana taminy. Dikan'izay nisy rafitra efa nipetraka tamin'io rafitra mpanatanteraka an'le fifidianana zany zay efa nisy tamin'io ao membre na bureau électoral io filoham-pokotany io sy ny sisa nanatanteraka io fikarakarana fifidianana zay natao rery io. Ny akabeazan'ny olona zay namolavolany ty fifidianana nataontsika ty zany hoe na io ny eny amin'le vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana resantsika fokotany sy ny membre ny bureau électoral ny akabeazany ny tenako teo dia mbola olona nolovaina tamin'io fitondrana, tsy nisy mpanara-maso ary tsy neken'ny rehetra io ao. Dikan'izay rehefa tsy mipetraka ny fitokisana amin'ireo olona reo satria tsy araky ny fangararana tokony ho izy ny nametrahana an'ireo membre ny bureau électoral sy ny fokotany zay namolavolany ty fifidianana ty ireo dia efa mipetraka sahady le aya any am-boalohany zany io resahako io, mbola tsy miresaka akory ntsika ny SRMV sy ny sisa fa any am-boalohany dia efa mipetraka sahady le aya hoe reo olona zay solo tena mpanjakana fa tsy mpitondrana izay misehatra eo amin'le birao mpifidianana ary anisany tena manapa-kevitra eo amin'le birao mpifidianana reo ve tena misolo tena an'le vahoaka zany hoe le fanjakana sa misolo tena
an'le fitondrana, le pouvoir zany io resantsika io. Zay aloha zavatra goavana. Satria raha raisitsika amin'ity taratasy menanao ty namana faniry de zao ny zavatra tena mahatsikaiky. Maro ny information voarainay talohan'ny nanaovana n'io fifidianana io hoe misy président Fokontany zay nitononona aminay ny anarany ary ny Fokontany misy azy. Misy membre na bureau électoral zay nitononona aminay ny anarany sy ny mpikambana rehetra ao anatiny. Izay efa mirona tanteraka makany amina candidat anankiray. Zany hoe fitondrana fanjakana. Zany hoe efa tsy misolo tena ny fanjakana tsony zany izy l'État, tsy vahoaka zany, fa efa misolo tena fitondrana, pouvoir zany io resantsika io. Dia rehefa nataonay am'izay moa zany ny fanadihadiana mahakasika an'ireo dia nitombona le zavatra ary voamarika am'ireto chiffre reto zao namana faniry ny zavatra miseho. Amin'ny zebrao zay bureau de vote rehetra izay nitononana anay an'ireo olombelona reo sy am'izay Fokontany rehetra nitononana amin'ny tenanay an'ireo filoha-pokotany reo dia tafakatra 500 isan-jato nisan'ny olona tonga nifidy. Zao namana faniry ny moyenne nefa rehefa tonga ny fifidianana parlementaire ohatran'izao miteny aminay teo amin'ny 2e arrondissement tamin'ny 2019 22% nisan'ny olona tonga nifidy. Salanisa io. Ny tamin'ity indray mitoraka aty rehefa nojerena amin'ny ankapobeny ny bureau de vote rehetra sy ny eto Antananarivo zany manodididina ny 30 isan-jato eo ny salanisan'ny olona tonga mifidy. Ahoana no ahafahanao ary manamarina justifier fa misy Fokontany tafakatra hatramin'ny 60% amina bureau de vote anankiray nisan'ny olona tonga nifidy ao anatin'ny taux de participation ao anatin'ny bureau de vote tokana io. Zay efa azonareo meloa ny renseignement. Zay efa azonay meloa ny renseignement ary mazava ho azy aminao angamba tsy mila resako aminao akory ny hoe iza ny mandresy ao anatin'io bureau de vote io ary tafakatra hatramin'ny 250 dimapolo sy roanjato ny salanisa azon'le candidat mandresy ao amin'io bureau de vote io eo amin'io Fokontany io. Azoko atoranao zany namana faniry raha vadibady. Zany le objectif par bureau de vote zany atao tratra ho andry zareo. Zay. Io moa zany namana faniry ary tena nitsipihanao tsara moa le tena point clé an'le izy reny niseho teo Atsahabe reny no hita maso. Reny no hita maso hoe mandresy ny firaisankina ao anatin'ny bureau de vote io efa mahatonga tany amin'ny 140 tany nisan'ny mpifidy ny firaisankina tao kanefa tampotampoka eo de lasa misy 500 sy roanjato vato 500 sy roanjato tampoka izay mameno an'le vato rehetra tao ka lasa tafakatra 450 mahery 500 sy efajato nisan'ny olona tonga mifidy eo amin'ny birao-pifidianana io zany hoe 75% taux de participation na présidentielle namana faniry tsy mbola nisy taux de participation ohatran'izany. Fifidianana filoham-pirenena ary zay tena tonga maro ny vahoaka tonga mifidy eo amin'ny 500 isan-jato référence atsika foana tamin'ny 2018 2019 tonga eo amin'ny 250 isan-jato hoe 570 isan-jato 500 isan-jato eo zany no ataontsika hoe salanisa moyenne rehefa fifidianana filoham-pirenena. Ahoana no ahafahana manamarina fa fifidianana législatif solombavam-bahoaka misy bureau de vote anatina Fokontany bien défini ary ao anatin'ny Fokontany io tonga de ohatran'izay daholo ny zavatra miseho ao tafakatra hatramin'ny 80 isan-jato nisan'ny mpifidy ary comme par hasard ao izy ny teny frantsay GNR. De zao zany raha azoko zany ny fanazavan'ny candidat député Williamson io vokatra zay nomenao atsika teto io ampijery sy mpanaraka atsika zany na de misy elanelam-bato Antananarivo aza de vokatra mbola nisy natao ndeha atao koa le tic-tac do tany ambadika rehetrarehetra tany zany zay zany vao mba tafafakafakatra zany fa raha tokony izy de tokony mipodro firaisana faharoa tamy faharoa raha zany vato roa alina zany namana faniry ataoko hoe naiza district eto Madagasikara eto na arrondissement podrony anaran'izany zany vato roa alina zany be de be zany kanefa araka ny resahana teo moa raha tsaivina kely ny salanisa tamin'ny 7 sy 4 arivo eo manodididina ny 500 sy 4 arivo eo 8500 ny vato azo ny mpifaninana aminay am'izao zay candidat mpanjakana 8500 tam'izany ankehitriny anefa zany
asa hoe nitombo ve zany? Mety. Andeha ataontsika hoe mety nitombo ve zany ny fitiavan'ny boriboritany faharoa azy satria io vato 540 io 1500 io ankehitriny de tafakatra 14 000 mahery 15 000 latsaka raha ny PV am-pelantananay. Andeha zany ataontsika hoe niderain'ny boriboritany faharoa manokana ve zany io député anio satria niasa tsara ve? Mety naomby ve? Mety nitondra tolo-dalàna ho an'ny boriboritany faharoa ve? Mety nanana fitondran-tena mendrika ve? Zay nitsarany vahoaka azy hoe afa-po tokoa ny vahoaka ka nampiakatra an'izay salanisa zay. Tsy anjarako ny mamaly an'izay fa anjaran'ny vahoaka no mamaly an'izay hoe zay tokoa angamba ny zavatra anseho satria io ny voka-pifidianana vonjy maika eo am-pelantananay tafakatra 14 000. Fa raha tsy zay kosa nefa ny zavatra anseho dia mampanontany tena tanteraka satria zao namana faniry ny zavatra mbo anampikely le resahako anao teo. Raha maky ianao birao-pifidianana anankiray ohatra, ataontsika ohatra hoe centre de vote ray Ambohipo ohatra, centre de vote zany io. Zay ataontsika hoe misy birao-pifidianana efa ho 17 18 ao anatiny ao de Ambohipo io. De rehefa jerenao zany le salanisa namana faniry ohatra hoe jerenao zany reto amin'ny salina tsirairay salanisa azon'le adversaire anay. Reto izy reto namana faniry hitanao fa amin'ny bureau de vote rehetra zay ataontsika hoe tomombana dia presque mitovitovy foana le vato azon'le adversaire anay. Fa zao namana faniry andeha jerenao ane ty bureau de vote anankiray ty io salina anankiray io de jerenao nisan'ny olona mpifidy tonga tao amin'ny bureau de vote io. Jereo nisany de ampitovy io am'le isan'ny salanisa mpifidy am'le bureau de vote hafa. De jereo am'izay fitombon'le vato azon'le mpifaninana aminay ao anatin'ny bureau de vote io. De ozy mantsy anao namana faniry ary mantsy ny vahoaka malagasy zay manaraka atsika hoe ina moa ny tsika ve ny mandainga sa ny chiffre no miteny ny fahamarinana no manambara ny zavatra zay itapoko itapireneny. Ary tiako ny zavatra anankiray zay tiako ambara namana faniry satria tsika moa matetika rehefa mitaraintsika toy izao de angatahana pirofo hoe eto ary ny pirofonareo. Fa tia nefa ny fanontaniana tiako apetraka. Tsy asan'le fanjakana ve moa? Tsy asan'ny gendarme sy ny polisy ve moa no manao an'izany fitadiavana pirofo zany fa asana candidat? Fa ny asan'le candidat ve moa tsy le PV amin'ny observateurany izay asiny an'le fanamariana zay ny asany. Fa tsy anjaran'ny candidat eny andeha hanao filature, tsy anjaran'ny candidat eny andeha hanao écoute ny membre amin'ny bureau électoral sy ny filoam-pokotany. Tsy anjaran'ny candidat eny andeha hanao enquête an'ireo fa ny asan'ny candidat de mampivohitra zay zavatra mety heverinay fa mampanontany tena hoe ahoana ny fandehan'ity zavatra ty normal ve io namana faniry? Na izany na tsy zany aza mazava ny fanambarana Andriamatoa Marc Ravalomanana nampitarika ny vondrona politika firaisan-kina fohy be teo ny amin'ny hoe arovo ny safiditsika ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy tsy fatako moa zany zao fironam-bokatra ho an'ny boriboritany faharoa eny anivon'ny seny amin'izao fotoan'izao fa mety manana antso Andriamatoa Williamson ho an'ny vahoaka amin'ny boriboritany faharoa zany manoloana an'izay fiarovana ny safidy izay maraparanantsika ny adefitra. Eny tompoko tsotra namana faniry ho an'ny boriboritany faharoa angamba efa naneho hevitra tsika ary tena nikikika zay fitarainantsika de io izy miariary amin'io valim-pifidianana io. Tsy mijanona treo anefa ny ataontsika hoe ny tolona sy ny ady zay entintsika ampangarahara ny fitantanana ny firenena ary indrindrandrindra aloha ampangarahara ny fifidianana ka samitsika tsirairay ho saro-piaro amin'ny fiarovana nyty safiditsika ty satria tena nahariarintsika teo amin'ny boriboritany faharoa ny fanohanantsika ny vondrona firaisan-kina amin'io vato roa alina io zay mbola veriko ihany record raha eto Antananarivo amin'izao io vato azontsika eo amin'ny boriboritany faharoa. Isika zany amin'izao no erim-panoherana voalohany raha mbola eto Antananarivo amin'isan'ny olona tonga ny fidy ny candidat ny firaisan-kina. Arovo mafy ny safiditsika, arovo mafy ny safiditsika. Zay angamba namana faniry no famaranana kely amin'izay fandraisam-pitenenana zay fa de misaotra anareo amin'ny fanasananay tao amin'ny boriboritany faharoa. Eny ary makasitraka ny Williamson tsika fantatra ihany koa fa mbola manana an'ireo adidy aman'andraikitra mba ahafahana zany miaro ny safidiny sy aloha ty tazona ihany aloha sy manao ny
fandaminana eny amin'izany boribory misy azy izany izy ireo, ary zay no antony mahatonga ny kandidatsika Randrena Stanislas Narastany zay tsy eto amin'izao fotoana izao satria manao fandaminana andraikitra miaraka amin'ny kandida Williamson moa zany izy dia ny lista faharoa no miaraka amintsika teo. Tanora dia tanora ary manana an'izay détermination sy conviction zay zany ao anatin'izao fiatrehana fifidianana izao, fa anontany namana Faly Ramananarivo sika izay manao fandrindrana ankapobeny satria raha ny toromarika voaraiko dia tokony hiditra mivatana eo ihany koa ny namana ny Amorondava. Ny Amorondava moa zany dia nandritry ny fotoana ny fampielezan-kevitra no nandao zany ny kandida lista voalohany Mamy Claver zay etony zantsika dia mitondra ny teny fiaramiorana ny fianakaviana any Morondava sy ireo vahoakany Morondava. Na izany na izany aza tsy maintsy mandeha ihany ny zotram-pifidianana dia anisany nanana ihany koa zany ny safidy ny vahoaka ka mbola nametraka ny lista firaisan-kina ho amin'izay laharana tena tsara dia tsara izay. Ny namantsika maro ve sa iza no vona amin'ny antso Antariby eo ampiandrasana koa tsika raha maheno antsika amin'izao fotoana izao député Fetra Ralamozafimbololona zay heverina ihany koa fa tokony vahiny satria ny député Feno mbola mamitahiraka mbola mikasika amin'ny fifidianana satria efa hoe hiaro ny safidy ny atao dia mbola mandamina amin'izay siny anivo ny SRMVN zany ny député Feno Rahalambomanana ny député Fetra raha ohatra ka afaka maneho hevitra miaraka amintsika dia heverina fa ho ampidirina zany mivatana zany. Raha ohatra moa mbola tsy tafiditra izy ireo dia ny namana any Ambatofinandrahana raha ohatra ka azo ampidirina namana Faly na Ambatofinandrahana na Morondava dia ho ampidirintsika izy ireo zany mba ahafahantsika zany maheno ndraiky koa inona ny zava-misy satria rehefa mihaino ianao ny zava-misy any Ambatofinandrahana dia zay matahotra ho le fitondram-panjakana. Tsisy ankoatran'izay ny famitinana an'izao ady hevitra resahantsika izao, tsisy ankoatran'ny hoe matahotra le fitondram-panjakana satria tsy vitan'le ahazo maro anisa zany lay ety anivon'ny fanoherina ny tahotra izy ireo, fa manahirana raha misy composition ana olona zay heverina fa manana ny mahizy azy mihitsy ny eo amin'ny tontolo politika no ho tafiditra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ka hanelingelina ny fomba fijerin'izy ireo zay hoe olona niara-dia tamin'ny taloha nefa hanohitra azy na manohitra azy amin'izao fotoana izao. Dia zay ny olana zany tafiditra eo namana Morondava fa ampiakary kely le volume aloha fa le amin'ny sisiny ery zany mba ahafahany maro miditra zany dia asivy kely an'le main libre mba ahafahantsika. Namana maro ve tafiditra ao azafady? Miaraba maro raha maheno ahy ianao azafady. Miaraba namana Faniry, miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka an'izao fandaharana zao. Kandida avy ety Morondava natolotry volana firaisan-kina. Jean Maharo misy an'iny vonana azo anareo iny moa tampoka zany mialohan'le fifidianana atao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao ao aoriana ny fifidianana. Inona aloha ny azo ambara mikasika ny vokatra rehefa avy eo tsika hiresaka n'le tsy fanarahan-dalàna samihafa maro? Marina dia marina zany ny vokatra aloha nanomboky aliny le 29 dia efa nanangona ny vokatra marina tsara aloha fa nahenika ny bureau de vote 147 atao anatin'ny district ny Morondava dia nanagnatsika délégué ny candidat daholo io. Ny vokatra atreto dia efa 590 isan-jato ny bureau de vote ny tonga eto ampelatananay. Raha ny tena marina dia itsika no mitarika fa ny olana tato anatin'ny districtny Morondava dia nisy ny fampifidianana ny olona tsy manana karapanondro, zany hoe olona tsy mitondra karapanondrom-pirenena dia navelan'ny fidy tamin'io andron'ny 2020 volana Mey io. Tamin'ny fito sasany latsaky 10 minitra ny tenako no nandeha nandatsabato amin'ny bureau mpifidianana zay misy anahy ary talohan'io efa nijery ny namana rehetra zay natao délégué teto amin'ny commune urbaine Morondava dia tsy karitra tamin'izay fotoana zay fa mitovy ny zavatra nisy fa nahazo baiko nahazo toromarika avy amin'ny sedy
tamin'ny fampiofanana zay natao anazy ireo membre ny bureau électoral fa azo ampifidiana hono ny olona rehefa voasoratra ao anaty lista na dia tsy mitondra karapanondro pirenena. Dia ny antso ny P7 zao tamin'ny fotoana io niteny an'izay mba ahafahany ilaza amin'ny fomba haingana amin'ny communication ara-dalàna, zany hoe amin'ny communiqué ara-dalàna na par SMS io na par radio io satria tokony hisy radio ny bureau de vote rehetra mba ahafahany zareo hanovany zay toromarika zay. Nefa hatrany amin'ny folo maraina hatrany amin'ny folo sasany mbola tsy niova le toromarika. Ny antso ny préfet ny Morondava koa zao tamin'izay dia niteny moa préfet ny Morondava hoe ahoana kosa hoy izy raha ohatra ka very nomaly le karapanondron'le olona dia tsy afaka hifidy izy androany nefa very zo. Za moa dia nizingizina tamin'izay fotoana zay fa hoe lalàna dia tsisy sentiment. Dikan'izany na ny P7 na ny chef fokotany na ny membre bureau de vote na ny préfet ny Morondava dia fa tafiditra tao amin'ny firaisana tsy kombakomba amin'izay fampifidianana olona tsisy karapanondro zay. Tsy vitan'izay namana faniry fa mbola nisy ihany koa ny tsy fandefasana jiro ho anazava ny bureau de vote any amin'ny commune ambanivohitra rehetra amin'ny andron'le fifidianana. Ny vokatrin'izay dia fa ny sambato fotsiny no vitan'ireo tany amin'ny bureau de vote maraina daholo ny commune riro rehetra zay vao nanao PV. Dia fantatsika tsara fa entre an'izay alina manontolo zay mandrapahatonga ny maraina ny zavatra mety ho nisy hatramin'ny minuit 48 minutes dia mbola itsika no nitarika tamin'ny sambato 1542 tamin'izay fotoana zay ny fitariatsika. Rehefa nandeha ny maraina amin'ny enina no fotoana nomen'ireo membre ny bureau électoral ireo ny délégué hanao ny PV amin'le fanisambato. Inona ny zava-nisy tonga teo ry zareo alohany amin'ny enina efa anaty valopy daholo ny PV rehetra. Dikan'izany tsy niatrika ny fanaovana PV ny délégué. Misy ny délégué mazava ho azy fa misy zany tsy vita sonia. Ny an'ny sasany mbola tratra moa fa efa feno efa tratrin'le délégué dia hita fa tsy nitovy amin'ilay tokony ho izy. Nanomboky ny tsy mbadika teo ny résultat ny vokatra. Ary ny zava-misy dia misy bureau de vote maromaro zay hita fa ny oapapana ny tahampandraisana anjara. Ohatra tamin'izany zay eto ambany masoko mihitsy ny récapitulation, ohatra hoe tao amin'ny commune Analaiva ato agnatin'ny district ny Morondava dia misy ny bureau de vote atao hoe Ambinda 97,67% ny taux de participation ary mitariky amin'ny sambato 90% ry zareo. Mitovy amin'izay ihany koa ny tao amin'ny bureau de vote ny Maroadabo commune rurale Analaiva ihany io 83,33% ny taux de participation mbola mitarika ihany koa ry zareo. Mitovy amin'izay ihany koa ny tao Marohetay 83,86% taux de participation 61,50% ny fitarian'ny zareo. Mitovy amin'izany koa ny tao amin'ny commune rurale ny Marofandilia bureau de vote ny Ambato sur Mer, bureau de vote ny Ambato sur Mer, centre de vote Anosy-Maitso 100% taux de participation ary mitarika amin'isa 80% ry zareo. Dia mitovy amin'izany koa mbola amin'ny commune rurale ny Marofandilia io atao amin'ny bureau de vote ny Bosy, fokotanin'ny Abosy 84,93% taux de participation mitarika zareo 64,37%. Mitovy amin'izany koa mbola tamin'ny commune rurale ny Marofandilia ihany koa mbola bureau de vote ny Ambato fa bureau de vote numéro 2 90,68% taux de participation mitarika zareo amin'isa 96,73%. Zany no ohatra alaiko amin'ireo bureau de vote zay nisana tamin'ny alina le fanisambato fa natao maraina ny PV fa ny oapapana ny taux de participation ary ry zareo daholo no nitarika. Midika izany fa matotsy nandefasana jiro ireo bureau de vote reo efa niomanina mialoha ny alatra ary niarahana tamin'ny SED ato amin'ny district ny Morondava ary niarahana ihany koa le fanomanana amin'ny préfet ny Morondava. Raha ny lalàna moa zany
rehefa tsy manana karapanondro dia tsy afaka manefa ny adidina, saingy raha tsisy karapanondro le olona dia afaka mitondra permis na passeport zay mety mahasolo an'le karatra zay zany. Fa raha ohatra ka tsy misy mihitsy ny famantarana ny aminy na dia misy karapifidianana azy dia tsy afaka manantanteraka ny adidina izy mandritry ny fifidianana iny. Ary tsy kisendrasendra zany namana maro satria na ny taty Antananarivo sy ny manodidina rehetra aza rehefa tonga ny tamin'ny 5 ariva dia maty daholo ny jiro, zay zavatra mampametra-panontaniana. Ary androany moa Andriamatoa Rivo Rakotovao rehefa nisy ny valandresaka nataon'ny firaisan-kina fohy be ho an'ny mpanao gazety dia nanontany amin'ny fomba ofisialy mihitsy ho an'ny eo anivon'ny JIRAMA hoe inona ny antony na tonga n'ilay fahatapahan-jiro zay hiroso tany amin'ny fanosambato ny birao fandatsaham-bato rehetra zany, satria fantatra fa ho an'ny vanim-potoana eto Madagasikara rehefa ririnina ny andro dia mefo le andro zany, zany hoe aingana kokoa le aizina zany, ny trango zany. Ary raha ny zava-misy tany Morondava zany zany dia hoe rehefa maizina zany dia ny fanaovana PV, nefa iny PV iny nentina hiady manoloana ny fampitahana an'le vokatra zany. Manoloana izany ary namana maro inona ny fepetra raisinareo kandida firaisan-kina manoloana zany fantokan-dalàna sy endrika firaisana tsokombakomba zay nataon'ny tompona andraiki-panjakana ny toeran'izany. Marina dia marina zay tsy maintsy misy ny fepetra ho raisina ary tsy hitaza-potsiny amin'izay ary tsy hijanona fa hijoro hanohitra ary hiady hatramin'ny farany isika kandida sy ny vahoaka mpanaradia antsika. Ny efa natao aloha tamin'ny andron'ny fifidianana rehefa nolazaina ry zareo nefa ny nanao be marenina ny avy ao amin'ny sedy tamin'izay fotoana zay na dia efa nandehanako tao amin'ny bureau zaho vatako kandida mihitsy nandeha tao amin'ny bureau zareo mba haniraka ny zareo ilaza n'ilay membre ny bureau de vote tsirairay. Nefa tsy nanao ry zareo dia naka hoise zahay nanao fijerena isaky ny bureau de vote teto amin'ny commune urbaine ny Morondava, ary nisy mihitsy no tena nilaza ary tena nanamarina ny membre ny bureau de vote fa fiofanana avy amin'ny sedy ny Morondava no nanomeny zareo le toromarika fa tsy azo atao no mampifidy olo tsy misy karapanondro, na dia efa nilaza zahay hoe tsy azo atao le izy. Dia nisy huissier nalefa nanao PV naka sonia naka feo sy sary amin'ny zareo. Dia manaraka an'izay ihany koa zany ny toromarika nomena ny ekipa rehetra agny amin'ny commune tsirairay dia naka ny proof rehetra ahafahana mana-proof fa nisy ireo zavatra ireo, ary isaorana ny membre ny bureau mpifidianana maromaro amin'ireo commune ireo nanamarina an'izay fisiany zay zavatra zay, nanamarina ny fisian'le fampiofanana fa avy any amin'ny sedy no nanome le toromarika fa alefa mifidy le olo tsy misy karapanondro. Nanamarina ihany koa ry zareo fa tsy nisy jiro ary maraina vao natao ny PV. Fahitana enazy namana faniry dia misy aty aminay no atao hoe daly miova fo, zay akabiazan'ireny olo regny dia tsy voasoratra ao anaty lisy mpifidianana. Dia mba ahafana nefa ampifidy an'ireny olo regny zay misy fandrahonana ny ao ambadikiny fa hoe atao an'izao tsy atao an'izao zareo raha tsy lany any amin'ny fokotany misy an'zareo ny kandida mpanjakana. Misy ihany koa ny fandrahonana nahazo ny fokotany zay tsy maintsy mandany ny kandida mpanjakana, dia ny hevitrany zareo farany zany dia nampifidy an'ireo daly mivafo reo amin'ny alalan'ny karapifidianan'ny olona zay tsisy maka ao amin'ny président fokotany. Dia tsy mitondra karapanondro zany zareo fa le karapifidianana ihany no entiny zareo mifidy. Misy eo amin'ny 5 arivo mahery reo daly mivafo reo ato agnatin'ny districtny Morondava, dia reo zany no nitsandrahana amin'io fampifidianana tsisy karapanondro miampy le olona zay azo karamaina mandeha mifidy. Ka eto izahay, eto ny vahoaka ny Morondava zay mpanaradia antsika, eto sika rehetra dia tsy anaiky fa hijoro ary mandray fepetra fa ametraka fitoriana ary tsy anaiky hatramin'ny farany na ino zavatra hitranga na ino zavatra hiseho. Ya, dia makasitraka ny namana Jean Maharo isika niditra mivatana tamin'ny alalan'ny Andro Antariby tamintsika tany Morondava tamin'izay faneho-keviny izay. Dia makarahery anareo any Morondava Maharo maromaro moa ny vonana azy trany tamin'ny fahafatesana kandida
eo ihany koa ny halatra bevata araka ny fitandrosan'ny maharo azy teo zany a, fa de akasitrana ny fidirana amin'ny vatana nataon'izy ireo. Zany no amin'ny karahantsika an'izao fandaharana manokana izao a, mba hahafantarany vahoaka malagasy eran'izao tontolo izao a ny zava-doza nandritry ny fifidianana iny a, sy ny mbola fahasahiny le mpiaradia amin'le fitondrana sy le kandidam-panjakana zany miketrika fampandresena ny kandidahan'izy ireo amin'ny fomba izay tsy mifanaraka amin'ny ara-dalàna. De eto zany tsika tena miantso mihitsiny a, raha mbola mieritreritra fa tany misy fanjakana eto, misy an'izany seny izany, misy an'izany ACC zany, de tokony hampitovy eo. Ohatra zany ny amin'ny hoe tena ny pesedy ve tany Morondava de tena afaka tena namiany zany consigne zany mihitsy hoe zany ve no mifanaraka ny lalàna, fa raha ny fantatsika dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany amin'ny hoe olona tsy manana kara-panondro nefa aposihana andeha hifidy zany, tsisy fomba hanamariana an'le olona mihitsiny, na de misy aza ny hoe ao anaty lisam-pifidianana izy, manakara-pifidianana izy nefa tsisy kara-panondro. De inona ny fomba hanamarianao zany amin'le hoe ity olona ity tokoa ity voasoratra ao anaty lisitra sy kara-pifidianana ity. Izay nge le anton'le kara-panondro, ary rehefa tsisy ny kara-panondro dia azo soloina izay mety hoe permis na passeport zany, satria ireny ihany koa de misy fanamarinana miampy ho an'ilay olom-pirenena izany. Sy ny amin'ny hoe azo ekeny eo anatrehan'ny lalàna ve ny famenoana ny procès verbal zany andro ora maromaro aoriana ny fandatsaham-bato. Zany zavatra tena mihoampampana ary efa misy fikononkononana ala-bato vahoamana mieloha zany, satria na inona mety fahamazinana ao anatin'le tanàna dia tsy azo angatahana ora maro aoriana ny fandrotsam-bato, ny famenoana ny antota taratasy firaiketan-tsoratra na ny procès verbal zany zay tokony hanamarinana ny endriky ny latsa-bato rehetra zay natao zany. Zany hitondrantsika fanazavany zany fa matoa zany mikautionné an'izany ny senira ny senifobe dia mikautionné ala-bato zany raha ohatra ka amin'izany endriny resahantsika zany. De mino sy mieritreritsika ny amin'ny hoe mety hitrangany zavatra any amina faritra samihafa zany. Itsika nge zao mareny any amin'ny hoe tena misy endrika fanerena mihitsy ho an'ireo olona samihafa. Zao zany zao ny tamin'ny Morondava de hoe reo lazaina fa daly ny ovafo zay maro be aman'arivony de nitrandrahana de niketrehana andeha hifidy. Zay le antony mahatonga an'le hoe alaivo ny kara-pifidianantsika ny anivon'ny fokontany, fa rehefa tsy alaitsika de ny hafa mampiasa azy amin'ny toerantsika zay tsy amin'ny fomba ara-dalàna nefa zany rehetrarehetra izany. De io le izy io niketriky reto olo reto de tsotra fotsiny any amin'ny hoe tsy maintsy mahazo député maromaro zay ao Tsimbazaza ahafahana miaro an'le filoham-pirenena sy le fanjakana, satria efa ambivotra de ambivotra rehefa latsa-bato famaizana vote sanction iny tanterahana tamin'ny fahasivy amin'ny 20 volana May iny. Ary ny feom-bahoaka amin'izao fotoana izao dia nahitana taratra ny amin'ny hoe tena efa tena tsy mankafy tsony, tsy manana fitokisana tsony amin'ireo olom-panjakana zany ny eny anivon'ny distrika samihafa zay nanaovana ny fifidianana tamin'ny fahasivy amin'ny 20 volana May iny. De hoe ataovy amin'ny fomba rehetra mihitsy zay tsy azony ny firaisankina maronisa fa azotsika maronisa ao Tsimbazaza mba hiaro an'le fitondrana zay sisa ho an'le fitondram-panjakana. Ka izany fomba fijery zany zay azo everitsika ihany amin'ny hoe adiny kanosa, adiny efa olona zay everina fa mandrovy ary efa mahafantatra fa alom-bahoaka dia manao amin'ny fombafomba rehetra zay tsy mifanaraka etsony amin'ny lalàna, ary tena hoe manao zinona ny zon'ny olom-pirenena sy ny zon'ny kandida zay pisehatra voalohany ao anatin'izany tontolo-pifidianana zany. Miandry indray isika amin'izao fotoana izao, satria moa tsika zany député fetra efa kely sisa de ho avy amintsika eo, fa raha toa ka vonona namana faly ny any Ambato Finandrahana dia ampidiritsika amin'ny vatana ao anatin'ity fandarina manokana ity ny namana ny Ambato Finandrahana, mba ahafahan'izy ireo ihany koa zany mitantara ny zava-misy izay iainan'izy ireo any amin'ny any de ampidiritsika amin'ny vatana atao anatin'ny fandaharantsika zany. Ny any Ambato Finandrahana moa zany dia Ramatoa Razanamahasoa Kristina no kandidaty zay any Ambato Finandrahana. Izy moa zany dia tsy miankina ny rotsahany, saingy manohana azy ireo hery politika any Ambato Finandrahana tahaka ny antokotiko Madagasikara, ny antoko hafa samihafa any Ambato Finandrahana. Andriamatoa Donné efa marevy ianao tompoko. Misaotra anao misy efa nirana napiditra mivantana ao amin'ny NPS avy ety Ambato Finandrahana.
raha ny zava-nisy aty Ambatondrandrana nandritra an'izay ataontsika hoe fanatsanterana fifidiana izay solom-bavam-boaka izay raha ny zavatra nisy aloha tao anatin'ny fampelezan-kevitra dia hita nisy ny fanarahan-dalàna be trano nataon'ny mpitondra fanjakana ambony teto amin'ny tany sy ny firenena izay nahatongavana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tao katiky ny fampelezan-kevitra tamin'ny daty ny 19 volana May izay nanao karazana fanolorana ny tobo miaramila tato anatin'ny komina Ambonivohitra Ambatondrandrana izay mbola nanaovany ihany koa resaka teo amasom-bahoaka ny fanolorana ny candidat ny candidat miaradia amin'ny fitondrana dia tao anatin'ny komina Ambondromisitra izay nanaovany lahateny tena mivantana ny hoe raha mbola tianareo komina dia Ambondromisitra ny mitsidiako matetetika dia omenareo any olona iara-iasa amiko fa tsy mila olona aho olona amadika ary cadeau d'anniversaire-ko satria 30 volana May no anniversaire-ko dia mitady aho ny cadeau d'anniversaire aminareo ny valiny fifidianana amin'ny 7 volana May aminay zany namana faniry dia midika tena fanaovana fampelezan-kevitra ankolaka oentina handemetsahina ny vahoaka ty anivon'ny district Ambatondrandrana. Manaraka an'izany ihany koa dia miseho lany ny resaka fanaovana hery famoretana ny tindro maro samihafa ataon'ny mpitondra fanjakana atao anivon'ny district Ambatondrandrana ny mampanao ny fanerena an'ireo mpitondra fanjakana toy ny ben'ny tanàna ny lehiben'ny fokontany ny président bureau de vote ny mitady ny fomba rehetra izay hampandaniana ny candidat miaradia amin'ny fitondrana mpanjakana. Mbola teo ihany koa tamin'ny fahatongavan'ny président de la république dia nisy ny fidina trano manokana niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna misy 7 atao anatin'ny commune district Ambatondrandrana amin'ny fampandaniana ny fanerena andreo ben'ny tanàna ireo ny tsy maintsy hampandany ny candidat ny fitondram-panjakana. Nandritra ny fifidianana indray tamin'ny daty ny 27 volana May dia hita ny resaka ataontsika hoe mikimaky maro samihafa tamin'ny alalan'ny fizarana jiro ny fampanantenana ny vahoaka isiny jiro ny fitetezana isan-tokantrano fanoratana anarana mandritra n'iny androm-pifidianana iny oentina handemetsahina n'ilay vahoaka ka nahatonga ny risipon'ny vahoaka zany vitsy de vitsy ny tapa-havitriana. Raha ny zava-misy zany amin'izao fotoan'izao komina 3 no efa tafiditra ny voka-pifidianana eo anivon'ny ratsamangaika ny CVMV na ny sinia mitarika aloha hatreto Ramatoa Razanamaso Kristina amin'ny salanisa 150 isan-jato fa manahy izay anefa satria misy komina 3 any amin'ny faritry Midongy andrefana komina Mandrosinoro komina Boripotsy komina Mangataboany izay tena nametrahana tanteraka ny ataontsika hoe raha matahora miendra ny maro samihafa ka manahy izahay amin'ny mety ho fanodikodinana izany ataontsika hoe safidim-bahoaka izany ka manaitra zahay eto andreo ratsamangaika maro samihafa dia tokony andraikitra mahakasika manokana nyity fifidianana ity ohatra ao ny CENI ao ny ACC mba hijery akaika an'izany zava-misy miseho aty anivon'ny district Ambatondrandrana. Sotranao namana Faniry. Ya, aza mbola nama miala aloha namana Done fa tiako fantatra zany tsy anareo rery moa zany miara-niny hoe fidinana mivantana nataon'ny filohan'ny repoblika iny any amin'ireo toerana izay tena natahorany dia nidina manokana ary zany moa mbola resaka lalàna hafa mihitsy zany na dia miaro tena ary izy ny amin'ny hoe tsy manao fampelezan-kevitra mazava ny zavatra niresahana teo fa tena hoe aio ty ho rainy manonja dia tsy maintsy nidina mihitsy le raha misekely zany manampitosika an'ilay candidat mpanjakana izay tsy ampy zany ny herintsika halany iny dia tonga manaonao foana manitsaka lalam-panorenana lalàna amin'ny fifidianana 2018 ataka izany. Le fifandraisana azafady. Dahoary. Somary ratsy kely le fifandraisana azafady. Zao, maheno tsara Andriamatoa Done. Somary ratsy kely le fifandraisana azafady. Ya. Maheno venao amin'izao. Maheno eny ary tia metraka fanontaniana fotsiny aho hoe marina fa pahilalana ny solombavam-bahoaka Kristina Razanamaso fa na izany na zany ahoana zany ny mety hoe fiandrasan'ny vahoaka izay toromarika avy aminareo any Ambato Finandrana manoloana izany trangan-javatra rehetrarehetra izany Andriamatoa Done.
Ia misaotranao namana faniry. Ny zavatra nisy moa zany amin'izao fotoana izao efa eo periny ny fandiniana ny zavatra rehetra tokony homanana ny zavatra izay mety hiseho miaraka amin'ny Ramatoa Razanomaso Kristina. Razanomaso Kristina moa dia diso fantatsika loatra fa olona miaina ao anatin'ny atao hoe bahilalàna. Dia eo periny zany zahay satria raha sanatria ka misy ny fitondadian'ny zavatra misy etỳ an-toerana dia tianay tsy lembenana an'izany akory ny vahoaka ato anatin'ny distrikta Ambatsinandrano. Eny ary feno fankasitrahananao Andriamato Donia izay miandraikitra ny serasera ho an'ny Protsakofidina Ramatoa Kristina Razanomaso zany any amin'ny distrikta Ambatfinandrana. Isaorana ianao raha toa ka misy moa zany ny hoe tokony hetsoina indray ahafahana miditra anatin'ny fandarana manokana dia tsy maintsy ataontsika foana ny mifampiantso mifampiresaka. Ny vaovao ny Fenerive tany tsy maintsy hampitainy ireo namantsika. Ny any Tomasina any dia ezaka ny ampita koa ny namantsika zany ny any Miandry Vazo sy ireo faritra maro samihafa dia nahazoantsika fitarainana avokoa ary nahazoantsika endry fifidianana izay tsy mifanaraka amin'ny tokony izy. Le izy ange fantatra fa hoe ahoana ny fomba ahafahana manery sy mampandany ny kandidam-panjakana satria mila solombavam-bahoaka maromaro ho manaiky ny teniny ampiasana amin'izay tiany ampiasana azy eo anivon'ny anten'ny era-pirenena lay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao na le pouvoir araka ny teniny Williamson avetsy amin'ny boribory tamin'ny faharoa azy teo. Zany ny antony mahatonga an'izao tsangan-javatra rehetrarehetra izao ka na dia tsy mifanaraka ny lalana ary rehefa fantatra fa zay le fitondram-panjakana, zay le mode opératoire, zay hoe tsisy nininy zany ataontsika hoe ndao fa anao fanjakana tandalana, ndao fa anao tsika ny resaka demokrasia ka zay lany vahoaka maro anisy eo ny rahantsika tsy miraharahan zany le fitondram-panjakana. Dia iny le antsoavy nataon'Andriamato Marc Ravalomanana zany zay mpitarika ny vondrona politika firaisan-kina foibe ny amin'ny hoe tena manomboka any amin'ny vahoaka mpifidy amin'ny kandida ny amin'ny tompona andraikitry ny fifidianana no atsoina mihitsy mba hikanto handinika ny aminy hoe mbola azo ekena ve ny trangan-javatra ohatran'izao. Ary indrindrandrindra ny antso ny fiarahamonim-pirenena mba sahiteny ihany koa ny amin'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna tanteraka izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Io moa zany raha ny fantatra dia eto atoerana eto amin'izao fotoana izao ny anivon'ny Sadek ary nisy ihany koa ireo fametrahana an'ireo fampahafantarana samihafa izay tokony ho fantatry ny vondrona iraisam-pirenena ny Sadek indrindra satria ho an'ny Madagasikara moa zany misy ny vondrom-paritra zany izay misahana manokana amin'ny Madagasikara dia ny Sadek. Iny avy eo no mampita makany anivon'ny Union Africaine ny amin'ireo trangan-javatra misy eto Madagasikara ka mampanabe ny any zany. Mampanabe ny any zany raha ohatra ka ny fahenoana ny trangan-javatra rehetrarehetra. Fa eto aloha zany dia lazaintsika hoe any arina ny firaisan-kina ireo kandidam-panjakana saika manerana amin'ny Madagasikara aloha zany amin'izao fotoana izao, indrindrandrindra eto andrenivohitra. Ary na ny any faritra raha tahaka ny any Vakinankaratra ara dia ahatsapana sy ahatarafana zany filarana araka ny vokatra mbola tsy vonjy maika izany kanefa efa azo fikaresana satria efa eny ampelantanan'ireo kandida eny anivon'ny quartier général n'izy ireo samihafa zany. Dia te hiantso itsika ny amin'ny hoe tsy vitany hoe nandrotsabato ihany ho an'ny vahoaka malagasy le fifidianana fa mila ihany koa mahafantatra ny amin'ny hoe tena io tokoa ve ilay fironam-bokatra zay makany amin'le tena vokatra tokony ho vonjy-maika sy ofisialy. Zay zany ny zavatra tokony ho devoara be amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Dia ny fomba fahazona an'izay dia mila mifandray ny toromarika samihafa miainga eny anivon'ny kandida ary efa nanao antsoavin'izany moa zany ny vondrona politika firaisan-kina foibe ny amin'ny hoe tena mila apetraka matanjaka tsara le serasera rehetrarehetra mba ahafahany rehetra zany miomana dian'izao. Fa tsy maintsy arovana ny safidy, tsy maintsy arovana ny safidy mba tsy ho solombavam-bahoaka zay tafapetraka tamin'ny tsy ara-dalàna sy tamin'ny alalan'ny alabato sy ny fanerenana ny fidy anefan'ny adidy ny tsaraky ny tokony ho ara-dalàna tsy mifanaraka ny feo miferitra rehetra mifidy no misy dia tsy mety zany.
tsy azo ekeny zany. De miara miroatra zany, zay le fanazava-kevitrika teny ampiandohan'ny fandaharana, mbola tsy nandeha ny fifidianana diotsika manodidina ao an-damosin'ny kandida amin'ny firaisan-kina avokoa zany ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao, mba ahafahana tsy vitany miaro an'le safidy fotsiny ihany, fa tsy ho fanekena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanodikodonana lalàna ary tonga hatrany amin'ny fanapara-pahefana zany, satria tsy paiso manta le vahoaka malagasy. Satria akory tsy heverina fa hoe tongoboly ka azo tapenam-bava le vahoaka malagasy ka entina amin'izay tiany hitondrana azy na atao amin'izay tiany hanaovana azy. Tsy amin'ny vanim-potoana ohatran'izany intsony zao, fa iny voka-pifidianana iny dia voka-pifidianana ahafahana mitaratra tsara fa mifohan'ny torimasiny ary manome hafatra ho an'ilay mpitondra fanjakana ilay vahoaka malagasy. Hafatra tamin'ny alalan'ny latsabato fa leo anareo zay, tsy mila anareo zay, tsy azona ekeny zao zavatra ataonareo zao, ampy zay, aoko zay, zany anie reny hafatra rehetrarehetra reny e. De tsotsofina mafy mihitsy amin'izao fotoana izao, le podro moa zany tsy possible atsony ho any amin'ireo toerana samihafa manodidina an'Antananarivo renivohitra, fa de zao miketrika fotsiny le fitondram-panjakana hoe akaro eo amin'ny laharana tsaratsara kokoa le kandida mpanjakana zany, mba tsy tena ho afa-baraka be amin'ny endrik'ilay voka-pifidianana zany, satria ny mesazy amin'izany tsy le kandida fa le fitondram-panjakana ny tarihan'le filohan'ny repoblika zay tsy napetraka tany amin'ny toerana misy azy tany, de lasa nanao fampelezan-kevitra mihitsy ho an'le kandida-mpanjakana, satria izy de malala fa izy manokana mihitsy no efa tsy tonga ao anatin'izay hoe fakafizan'ny vahoaka azy, efa very le vitesy, very le confiance ary efa nanome hafatra le vahoaka malagasy zany. Eto zany mbola verina ihany ny amin'ny hoe hamafiso ny firaisan-kinantsika eny anivon'ny distrika samihafa eny, hamafiso ny fiarovana zay safidy zay, ka raiso ny toromarika avy amin'ny kandida amin'ny distrika misy atsika zany. Mifampiresa matetika, eno tsara ny fanazava-kevitra rehetra amina onjam-peo zay milaza toromarika, ary raha azo atao aza mifampiatsoa matetika amin'ny tompona andraikitry ny serasera amin'ny kandida misy atsika ny nivon'ny distrika, indrindra amin'ny toerana zay verina zany fa mafana amin'izao fotoana izao. Anisan'izany Faratsio, Ambato Finandrahana, Morondava sy ny toerana marobe samihafa zay nandrenesantsika sy nahazoantsika vaovao amin'izao fotoana izao ary ho ampidirintsika matetitetika. Efa ao ambadika ao ary hiaraka amintsika afaka segondra fa tsy minitra koa ny député fetra Rahalamozafimbololona zay avetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy mitarika izy ary iresaka amintsika hoe ahoana ny zava-misy eo amin'ny boribory tamin'ny fahadimy, misy amin'ny député fetra moa zany fa de efa hitantsika amin'ny caméra fa de efa mandray toerana amin'ny député fetra, de zay le izy hoe misy zavatra mahafinaritra koa le boribory tamin'ny fahadimy satria misy olona mahay raha sinema ao ary misy olona nieritreritra mihitsy fa tena azy le fahefana, fa rehefa nilaza ny heviny le vahoaka amin'ny boribory tamin'ny fahadimy de tany eriana ny firaisan-kina le Ramosekely, tany eriana ny firaisan-kina le Ramosekely tamin'ny voka-pifidianana ilaza azy ny zava-misy eo zany député fetra Rahalamozafimbololona zay fetako aketo amin'izao fotoana izao. Miaraba député fetra, miaraba namana Fanizy, miaraba ny mpanaraka ny fandarana tamin'ny MBS Radio Mata sy Radio Mata isaka tika radio maro sy ny mitambazotra rehetra any nareo rehetra zay mahita anay mirahalahy eto de kompatanana ho antsika rehetra. Député fetra tahaka ny fanontaniana napetrako tamin'ny namana rehetrarehetra any, naveriko aminao ny amin'ny hoe lina te aheno ny voka-pifidianana, voaray ny kandida ny firaisan-kina zay tarihinao zany ny vahoaka malagasy rehetra seran'izao tontolo izao efa mba azo daholo ve birao mpifidianana amin'ireo birao fandatsaham-bato amin'ny foko tamin'ny fito amby roapolo amin'ny boribory tamin'ny fahadimy, raha toa ka efa manan-kambary ianao mba omeo an'izay azo resahana zany zay député fetra. Misaotra namana Faniry amin'ny fanasana de misaotra ny atonivon'ny MBS ny Radio Mata ihany koa mamesehatra fahana fampizara amintsika ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao andro roa andro taoriny ny navitany ny fifidianana solombavam-bahoaka izay, manan-kambara tokoa itsika ary manana zavatra hifampizarana sy
any tanana ny vahoaka ho mailo so sarotiny mihitsy mahakasika ny hoavin'ny taranaka sy ny hoavin'ity firenentsika ity raha manoloana ny zava-mitranga sy fanao eto amin'ity fireneny ity de tena tsy mitena koa hoe mahakivy fa ohatrohatr'izay ihany hoe raha ozao foana de tsisy Madagasikara androsy zany eto fa mety zava-doza sanatry ny tranga ka mahakasika an'izay indrindra de anatomboko amin'ny hoe voka-pifidianana mbola tsy ny voka-pifidianana fa ny aloha kely ny fifidianana satria matoa misy ny voka-pifidianana misy fanomanana fifidianana de nisy ny androm-pifidianana zay vao misy ny voka-pifidianana zay le zotra-pifidianana zay le zotra-pifidianana de ataony hoe processus ataony atsotsika processus tsy resahana tsony ny tany am'ireo fonty na ny fanavaozana ifotiny fa tonga de niditra tamin'ny androm-pifidianana ny endrika osoka sy famadiana zay mety ho voka-pifidianana dia efa nomaniny iny tany alohan'ny fifidianana tsy resaka nintsony aho satria manjary mamofota-mandry fa nandritry ny androm-pifidianana zany hoe ny fa 7 volana me namana fanisy mpiaino ajaina no resako kely aloha mamela ianao tsy resaka tonga de ny voka-pifidianana raha nitranga manokana teny amin'ny boribory-tany fahadimy dia toy izao amin'ny ankapobeny ny voky-tany 7 zay misy mpifidy 3,4 sy raha hetsy na hoe 143,000 143-145,000 ny mpifidy eny amin'ny boribory-tany fahadimy de ao anatin'izay 7 mitsinjara ao anatina 7 voky-tany ny zavatra tsapa akoatra nefa tsy resahako any tany aloha endrika hoe tsy nampidirina ny mety pomba ny mpanohatra sy ny sisa fa zava-doza no nitrangy teo ny efa tahotra ho an'ilay sasany zay mieritreritra fa tompon'ilay boribory-tany fahadimy lay raha namana solom-bavam-bahoaka namana zay ataoko hoe raha namana ihany satria samy solom-bavam-bahoaka ny tena na tsy mpinamana ary izahay tsy araky ny lazainy dia nanao vava tany aloha tany tsarotsika rehetra menakavy tsara hoe intime zany dia tsy mbola naharesy anay mihitsy ary tsy haresy anay mihitsy tsy naresy TGV sy ny sisa hitanareo rehefa avy eo voporifonay fa nandresy nateo aza ny famadiana ny vokatra nandritra zay processus électoral zay sy ny fikafika nanliana ny rempifidy zay hoe ahina ifidy ny mpanohatra dia nefa mitarika tsy vokatra ofisialy le tapela-tanana fa mbola vokatra miainga ataoko hoe vokatra marina satria miainga tamin'ny tanana tsoratra PV tamin'ireo biro-pifidianana 2,900 de iverena kely le teo iny inona nitranga alohan'ny teny idirako am'izay zava-nitranga dia ny tanteran'olona satria fa tsy nahatoko tena itsony fa fantapantany ihany fa tsy azony maro anisy izy ary vitsy isa ny fidy azy raha tsy manao fikafika araky le fiteniny ankizy sy ny tanora zao no nataony tanteran'olona ny foky-tany rehetra dia nentina nateran'ireo mpiara-miasa misy andiam-behivavy mpiara-miasa amin'ny solom-bavam-bahoaka io zay mieritreritra azy mitovy amin'ilay solom-bavam-bahoaka ny hoe tompony ty tanàny ity hoe tompony ty tanàny ity misetrasetra za eo nomboka amin'ny 3 eo amin'ny tokotany ny centre de vote Soave Masoandro de eo ry zareo de midikodiny eo dia nanatona misy de niantsy fatana hoe za io de mijoro miaraka amin'any hoe milamina tsara nipetraka eo ary alohan'izay efa nisy korotana satria nanapoaka lacrymogène ny mpitandro filaminana tonga ny polisy efa teo tamin'ny androm-pifidianana de tonga ny zandary de tonga ny ao anivon'ny tafika dia nandalo ry zareo ary zao no mahagaga misy mitandahatra eo ny biro-pifidianana fa tonga de ary am'le faharoa vary amin'ny sisiny ary amin'ny farany ary izy miditra izy rehetra vehivavy 3 manefatra izy miaraka amin'ny sécurité ny bokonozatra reny tonga de any am'le faharoa alohan'le sisiny indrindra ary izy miditra misy antony zay efa lalovany lony nak 3 manefatra mbola misy maromaro koa satria ampasahivoko eto fa 20 isa ny biro-pifidianana ao am'zany solombavam satria be fidy mitovitovy any Analamahitsy koa Analamahitsy ao 7 vala 20 Soave Masoandro de ny tena mahagaga maninona zareo tonga de manitsy any amin'iny fa azavaiko rehefa avy eo maninona izy tonga de manitsy any izy rehetra de zao ny vavan'le vehivavy anankiray matsia mamangy amin'ny fahoriny de manesy izy de manao teny esy efa avy nipoaka ny lacrymogène no tena fa zatsy natratra le lacrymogène fa avy nipoaka mihitsy kelikely lamina izy de nandeha de ny amaisina de nipiky ny jiro iny tamin'ny 5 teo pika ny jiro de raikitra ny sakoroka am'izay ara zay mo mipetraka fotsiny zay manafy tomobile de mijoro ery am'sisy re de reo izy no miseniny eo manao fihetsiketsehany ro zareo rehetrarehetra mainga avao am'le tobile menamena anakoroa zay izy
fa nahagaga mifampisitisitana tamin'ny mpitandro filaminana ary afaka antsoina ny lehibe ny mpitandro filaminana zay nandamina ny teny atoerana satria tsy araky ny teny lay solombavam-boaka zay efa fafilainga no alefa ny filavana amin'ny ainao manjery na efa feno lainga sy feno fankalana ao anatiny de lazaina fa izaha indray hony no nanakorotana teny sanitra ny zavatra nitranga teny dolo namana fanira de za hoe isy raharaha eto fa tsy ho zaka an'ireto satria zay efa suratra any amboloana nanao hoe na tsy nahalan'ny aparoapolo ny volana ampiasaina ary izahay de fantatra fa ibata ny fandresena ny avaty anivon'ny firaisakina inona tokoa no nitranga fa de zay foatra ny tsady efa te hitantara le anirina namana fanira nefa aloha tsara ho fantatry ny mpanaraka an'izao fandaharan'izao any inona ny natao ilaina mihitsy zany satria misy maso maromaro mila rahana zay mihitsy maty mila raha maso tsara ny fihetsiny ary ny tena fanaony reto olony reto indrindra moa zany lay milaza azy tompon'ny boribory tany fahadimy dia ny zavatra ataony de avadiny any aminao raha nanakorotana izy mianakavy tao satria ny tena de mipetraka tsara ary afaka anontaniana ho iaho tao amin'ny olona rehetra zay teny amin'ny boribory tany fahadimy inona no nitranga iza nitarika ny korotana inona natonga ny fifamaliana teo amin'zareo sy zay olona ny famaly taminy teo tsy malala kory zay mifamaly amineo de lazaina fizahay izy samy izy ao tsata de efa mifampisitositona amin'ireny zandary reny zareo teny ratsy variraraka tsy miendrika ho hitan'ny taranaka vehivavy io miteny io vehivavy ireo miteny ratsy reo ary somary mandoko volo zay mory zareo faratsika daholo fatatsika tsara reny olona reny ianareo zany mieritreritra anareo hoe tompon'ny tanàna fa zay le izy hoe zay mbola mandeha le tantara manko ifakahita ato anatiny ity tsika zay indrindra ka hitako hoe le toetra tsy mendrika zany tsy horesahana tsony fa efa mahazatra tsy teny ihany fa nandritry ny hetsika fotsy nandritrika riny fikasia tanana ary ny tena aloha zary nandritry nyty fampelezan-kevitra ity de mbola ireny ihany reny ihany mbola tompon'ny tena adikle satria akoatrin'ireny olona toky andiam-behivavy miaraka am'le raha namana kely ry de eo any ko reny le boky lozatra ny karamaina zay tena misetrasetra ary mikity tanana mbola veriko ny ray mandeha fa ny fialahan'ny tamaina ny zanako naterako de misy ny zafy kelyn'le rahalahako eo ambony moto tonga de mipitehana dakana le moto de inony to inony tony de nososena ohatrao de mivakina le bapampa de hoe tsisy ilana ny tony de efa maninona ny vakina zay fotsiny tsisy ilana ny tony tonga de misetrasetra de manino de mitifotra totondry de midaroka de manrangotra misy tratako zay eny amin'ny toerana iny fa voarangotra ohatrao le zala anankiray zay zany ny mitranga eny ka tinganiko am'izay refa aloha itsikiditra amin'le tena olana hoe zay ny zavanitranga ary aloha iverena koa ny tena antony fifanatrehantsika eto dia hoe ny androm-pifidianana dia efa ketrika efa nomanina satria fantatra fa tsy bata fandreseny zany re olony reo raha tsy mamadika vokatra sy mitatotr'olona le izy tsy mividy izy tsy nionona tamin'ny hoe fividianana vaton'olona fidy fa ny bata olona izy no tateriny avy aty naka teo amin'ny toerany boribory tany fadimy misy nefa any ambo mahitsy ary vavolombelona ny namana iary fidy zay kandidato amin'ny kolektifa nahatratra izany teo ananosana toy ny tratranay sy ny namana ihany koa nahatratra hoe maninona ty ianareo tabataba ny namana iary fidy rifatra ny tsoko reo olon'ireo olon'ireo satria tafaresaka taminay sasatsasany de ato misy tahiry-peo zao ny fanaovan'ndrareo azy mivory izy ao amin'ny toerana ao ambadiky ny misy toerana foibendrareo tao anansana raha eo anatin'ny 7 zay fa nisy avokoa ny fokontany rehetra nisy avokoa amanjatony dia efa misy ny firaisana tsikombakomba tamin'ny président bureau de vote sy ny assesseur le ty amin'ny voalohany mandray manamarina ny karapanondro reo manamarina hoe kara-pifidianana kara-panondro de mody misavasava eo lay assesseur mody misavasava eo izy de alefa makeria maka bulletin fa io mody savain'le assesseur io satria fa omendra reo ny larany retolo reto nefa mifampimaso amitsika tonga de efa mandeha ho azy ny tantara miangeto izy de maka an'le bileta tokana ro vitiny ety de miditra ao anaty efitra mitokana na isoloara tonga de mifidy izy vita soniaviny eny am'izay any soniavany azy eny le izy dia voaka izy vato ray vato roa vato telo azy larana arak'izay lara reo tsy te hanonona le izy akory zay ny nataony amina fokotany 7 ny tratranay ambody io tratranay maso de ny teo ambato karanana fiara grand starex metomboka amy 2 larana efatra de TCA anizy ny fiara iny fa azo jerenany amy centre matriculateur nanofanareo ny ialako tsiny amy tompony raha tokana fa zay no nitatitra imbe dehibe olona nakao ambato karanana de nisy mazda anakiray keo fa no tonga zay de nitsoka le mazda
zay aloha anankiray fa ny teo anansana reny olona eny petite vitesse pochard reny mbola vitsy mena tarata makao de miresaka ao de hoe raha ampitso matsy nomaly io veriny eto anareo fa mahazo koveta de mahazo vola 4 alina ariary fa zao ny toromarika tianytikekelinareo bureau de vote numéro 14 numéro 10 numéro 9 efa voafaritra mialoha fa voafaritra mialoha ny bureau de vote idirana satria efa kopy araky ny fitenin'ny tanora efa au courant le assesseur sy lianina hoe reto zay tsy mila mitondra karapifidianana fa karapanondro tsy naraky ny lalàna raha ao anaty lisitra anao de afaka mifidy amin'ny karapanondro fa izy nareo mody mitondra karapifidianana fa tsy mitovy ny karapifidianana ny anarana voasarareo sy ny karapanondro entin'le olona fa mody aseho de manao cinéma manao cinéma le assesseur de mody mamadibadika boky eo de hoe ay ao anara mifidy fa tsy misy ifandraisany amin'ny tena zavatra tokony vitsy zay dia hoan'ny boriboritany fahadimy manokana fa misy iraisan'rareo le izy miarantsika anandre reny teny amin'ny 2e arrondissement paritaka tany amin'ny Tambazotry reny ho inona ny toromarika azo mamay eto daholo tsika raha ohatra ka resy eo fa ndao daholo tsika anao an'izao sosao hitany niarahany vahoaka hatrany nierana tamina ny nahitany reny tany amin'ny Tambazotra fa niloza tena amin'ny 5e satria any aminay tena tompony le adikle le be vava be mantsy le raha namana hoe tia mazany mbola tsy naresy anay za mitombo ny olona tia analamahitsy cité zany efa zanako za fa zanaka analamahitsy cité ampahatelo ny vatoko ny azo ny teny amin'ny cité ampahatelo iaho efa nataony zay azo nataona fanaratsiana nandritry ny propagandy tsaroky ty de resako eto niaraka taminay milaza azy hoe niova fijery iny misy an'izay mantsy teny de hoe holasany fotsiny batay ny fandesena nisy zany koa tany Ambohidratrimo fa tsy naovoka tsy naovoka resy tao amin'ny misy azy daholo manararoatra amin'ny teny kely fotsiny efa tsy mahabata olo reny olona reny ka lizy olona vidina le izy namana faniry endrik'ilay tiky teneny hoe fanovana vokatra daholo matoa amin'ny teny an'izay zay zany fanovana vokatra nandritry ny andro fifidianana famadihana vokatra sy aorina ny fifidianana nandritry ny fifidianana iny de taolo kely nisy an'iny le hoe tabataba eo mbavadiko telo metatra miala mivavadiko izy mianakavy no mijanona de miblokeny lalana toy ny fanaony rehefa manao fampelezan-kevitra le raha namana blokeny lalana rehetra ny teny boriboritany fahadimy rehetrarehetra ho iaho misy moto tonga de manao makasisina zay beloha tonga de zay beloha rehetra teo anansana any satria izy voaorakoraka amin'ny tany alehany nahazo an'izay vaovao zay misy norahany olona izy de tsy nahafaly any raha namana sy mipiaradidy nikaroany le olona nioraka azy teo anansana iny teo am'le misy toerana mantsy ohatra misy bara eo ka sendra teo mihitsy le namana zay mba voatra amin'ny maheno an'izay taritra zay tena eo anala mahitsy mihitsy maheno an'iny zao ndray zao ndray nataondra namana satria tonga de samitry irahana ohatra n'ireny le biby fampitahora izy tena irahana sandry ohatra n'le tsy tenenako an'le izy le tongotrefany reny zany le sécurité iny le miorakoraka tao tonga de ataovy amin'ny fanaovana azy mandratra mamono de nefa manoloana za zavatra any tsy miteny ny mpitandro filaminana tsy miteny ny fitsarana tsy miteny ny senia tsy miteny ny zay tokony hiteny rehetrarehetra hoe manao zavatra mifanohatra amin'ny lalàna ary saziny lalàna lay solombaviboaka sy namana dia zay niny akapobeny le hoe naninona nataon'ny tany aloha blokeny lalana zay miorakoraka azy de tena mpaminony mihitsy tena mpaminony ratrainy fa tsy hoe kapoka kely na mba hoe tabataba fa tonga de daroka teo anansana nisy azay teo migarotera na olona guichet teo na olona inona voadaroka daholo votony lohany de tsy mampanino teneniko zany namana iary-fidy reny nanao fanadiadina teo candidat collectif na sarry zareo zany ke zava-nisy tany fa ity ny tena loza am'izay tiarina ary fa mandeha ny fotoana dia iresaka kely mahakasika an'le hoe inona mitranga tiarinany fifidianana iny aliny iny iditra amin'ny tena votoatiny antony mahatonga ny tena eto am'izao plateau zao namana faniry de hoe iny aliny efa zatra isika iny aliny 9 meny de tafiditra daholo to anaty solosaina ny vokatra rehetra complet ny PV na ny fitanana tsoratra ho an'ireo mpirofandatsambato 290 nivoaka ny vokatra nivoaka ny tahany sanjato ny ato azonay 290 fangoeny ny sanjato na eo amin'ny 2 alina vato 2 alina mahery fa iny tsy tsaroko tsara fa lako tsiny mba tsy tenitenenako foana fa lizy aloha de mihoatry ny 2 alina 20 000 mahery zay zany ny vato azonay neny le raha namana 730 isanjato vato eo amin'ny 7 arivo sy ray alina eo manodidina an'izay ny azy
de tsy arak'le lazay no iato averiko kely le fanamarina teo tsy niaratsika nahita tany aminay manjery tany izy no mitarika izy no mbola maresy tsia ambarako eto horetany horen-danitra fa ny kandidany firaisakina izay nitariako sy député teo aloha sady ministra teo aloha Giriva Randrianarsoa no sady mitarika marina tsy vokatra ofisialy fa niainga tamina PV authentique tena izy fa tsy hoe namboamboarina de eo zany tsika no avy am'izay manao hoe inona rany feo mandeha any am'izao fotoana zao sy ny zavatra tena am'izao tsika miteny zao tsy le vovavony lera namana mifanohatra amin'ilay lokalokany sy ny vavabe nataony nandritry n'izay amam-bolana mataona mihina fanandrehan'izany tsika sy tsika mpanaraka n'izao fandaran'izao ny hoe timma zany de tataka be timma zany de resinay foana raha ndraiky ohatra am'izao ohatra ny tsy misy avy am'le vovonana misy andry zareo mitariky zany reto Antananarivo sy ny manodidina aloha efa nambarako teo mihitsy zay ay de 3 4 5 6 Antananarivo avaraka Manambotra atrimo ohatrany tsisy ohatra valaka any ambany zay mihitsy dia io mbola milaza io fa mbola anoy izahay ny asa soa fa ohatrany nangetoko aloha tohatra nireny akovo ambarika reny zay matsinge manina ny lera namany zay efa nangataka hoe alohan'ny fifidianana resaka am'ireny mpanao gazety reny am'ireny station télé reny zay hoe radio hoe mba tsoy kely a izy fa manao antso mihitsy aty eto fa be maso ampomba ofisialy an'ilay ranamana zay mpifaninana amiko matetika eto fa mba manira ny fanatrehanay mirahalahy mba hiady hevitra momba an'izany atao andraikitra na député zany mba resadresaka momba an'izany fiainam-pireneny zany momba ny resaka nateti-polam-panjakany na zay tiny na fanana tany tsy olana donc mba fangasa mipotra fa rehefa tsy eo anatrehanao izy zay le itenenako azao ako manao fomba nakofataka le rangah mpinamana zay sy fetra zay nge tsy miady fa politika mampiray anay fa nefa asinina ianao rehefa avy eo tsy eo ianao fa mitody damosina ianao na mandeha de eo ndray ny fanaratsiana satsokajony ianao ony nefa resaky zay de nindram-bola tany zafady tsy mbola nindram-bola tany aminao ary tsy mbola nindram-bola tany aza manala baraka ry raha namana fa zay moa tsy zay no antony eto fa hoe inona le ketrika ihany ko fa fitantarana ny akapobe ny zavatra nitrangana andriny 29 iny de zao ny zavatra eritreretin-drareo ato satria tsy le vony vavony no iato eo le resy tsy araky le vava be natao de mitady ny fomba rehetra aho miaraka amy ramatoa chef district sy ny président pokotany rehetra 7 ianao ramatoa chef district fantatray tsara fa naka volotany ianao nefa mpiasa mpanjakana ambony zay tokony nanao ny asanao tsy manana tsy mampiseho fiandanina fa de fa nijabaka ianao de efa zakainao zay tokony ho zakainao satria zao no menasy ataony raha olodinina aminy ianao ndray de mahita raha amiko mitovy am'ireo chef pokotany teny aminay nge le chef pokotany teny aminay nge le chef pokotany izaha indray dia ataony mahita amoronany dossier hotoriny raha tsy manaraka izay zavatra teneniny miampiny hoe zay chef pokotany resy de hoe sorona resy nay ny akamarony 9 fokotany amy 7 dia resy ny firaisakina ny any vovonana misy andrareo tiantankely député fitra tao amy fokotany misy azy nandresy izy sa resy resy izy zay manko no tiako ho fantatra resy be de be izy ananatsika ato ny vokatra lasa ngeva reto zao le tsara ho fantatra ny fijery atsika manko zany eny tsika io zany mbola vomanonka kely miresadresaka resy ianao ao amin'ny misy anao zany mba tsara ho fantatra hoe mba misy olona koingeo mba tonga saina amy zavatra rehetrarehetra io tsy ambato karany na ambato mainy tsy ambato amboda misy azy faly amboda misy azy amboda io ary re député fetra efa le ambony re efa ao ny vokatra ao ngeo jerentsika ny amboda numéro 3 raha afaka ampidinina kely le kiraha fa ery zao ny larana fahatelo moa ny tenanay de izy atsy amy voalohany dia amboda manana mpifidianana 12 dia mandehetsika 12 io zao mivaton-draha namana izy ary izany izy moa zao ny colonne misy ny numéro 3 azafady afaka akarana kely ve na jirana kely ny any amboniny izy moa no colonne misy larany candidat ato amin'ny sampifidy de mpandatsabato de mandeha am'izay zany zao ny izy moa no ary amin'ny farany angamba zany zao tsika reo telo farany reo izy reo mehoanina kely fotsiny faly azafady meo repera kely fotsiny azafady na tonga de ataovy apepre kely député raha mijery andria 131 19
le avony le voalohany tigna manny azy zao so de diso sa retelo reto hoe za izy 1 2 3 reo dia mariny zay alefa amizay refa le telo colonne telo farany zany no isan'ny ny an'ny candidat tsirairay avy ry amy sisindria anao zany ry amy sisindria de jerevony voalohany baroam-pifidianana voalohany ao Amboda ao amin'ny Fokotany misy an'ilay ranamana mieritreritra azo mafy be dia 900 ny azy 570 ny candidat larana faharoa ary 870 ny an'ny Firaisankina zay ny tenako zay io anankiray faharoa baroam-pifidianana faharoa no mba nitovitovy satria 500 ny azy de 270 ny an'ny candidat faharoa de 900 fahatelo de jere fotsiny amizay ny manaraka rehetra jereo amizay manaraka rehetra akoatra n'lay misy hoe fafiry io ray roa telo dimy 12 faharoa amy 12 de tsika no mandresy le avy aty amy candidat amy Firaisankina mazava be ny voalazany zao tableau sy colonne zao mazava hoe ao amy Fokotany ipetrahany mitandray tsika ao amy misy azy zanaka Nalamahitsy asa Nalamahitsy cité de jerentsika ndray Nalamahitsy sy Nalamahitsy cité fa ho an'ny ligne voalohany 870 ny azy 820 ny candidat lana faharoa 370 ny an'ny candidat amy Firaisankina de ny tena koa zany de mijery atrany ianareo de jerevy ny elanelam-bato jereo ny elanelam-bato na efa nisy mikimaky nisy ny fibatana olona zay tsy nipetraka atao ny bataina tena hitanay fa nisy mo fotoana tsy tratra le izy ara-potoana de efa vitanareo zatra ataony mbola izao ihany ny voka-pifidianana de mieritreritsika mianakavy ary hoe ohatrake ny Nalamahitsy tanàna fa tena hoe écrasé izy ao Nalamahitsy tanàna io potry reo hoe miainga avy amy PV reo ary volony izay anao confrontation na mbola ny anivony SRMV na mbola hoe any anivony CNI sy na sesera ilaina de ny akamaroany rehetra veto aloha faly eo am'le Antsanahary ianao voalohany vadio kely aloha misy zavatra tiako verifiena misaotra atsika ao Antsanahary de zao aloha zany misy dikan'izay zavatra teneko zany satria tanàna ny ray aman-dreny koa tao Antsanahary de zao zany misaotra atsika Antsanahary de zao aloha zany tsy miopta zany mahita tsara mihitsy eto 140 Firaisankina 10 170 770 820 870 zany azo ampitenenina tsara io zany goavambe zay ho atsika Antsanahary de zao amy tanàna ny ray aman-dreny koa zany aloha tsy maintsy miteny zay mandresy 100 isan-jato amy baroam-pifidianana rehetra ny candidat amy Firaisankina tao amin'ny anina de ity no hitondra ataoko hoe famitinana mahakasika an'izay voka-pifidianana zay satria mihirahira izy de matokianay ianareo tsy hamitaka anareo zay ary tsy misy zavatra ovana satria tsy manana fahefana ary tsy nanana eritreritra anovana zany voka-pifidianana zany ny aty anivon'ny Firaisankina ny aty mandeha amin'ny fahamarinana zay indrindra ary matoky valerany aty taty tsy mila mitabataba be hoe resinay foana ny TGV na ny Irmar na ny RD tsia navelanay nandeha araky ny tokony ho izy ny fifidianana de avakinay fotsiny vokatra zao de vita de mangina izahay fa tam'ty tsy hay ny angina manoloana am'zao zavatra misy ankehitriny zao satria tsy ny tena rery ny victime anatin'izay fa maro be natrany faratsino resahanareo teo tany Amorondava ny any Ambato Finandrana maro be ny any farafaisana fahatelo sy ny sisa fahatelo koa zao mbola fahatelo koa mbola tantara be tao amy 4e any amy premier naiza de misy avokoa aleo ara ho ambarako eto amy makandidat amin'ny fananana eo ampelantanana ny firaketana tsoratra na PV izay azo nandritry ny fifidianana ny alina iny de efa tafiditra tanaty solosaina ho ateo ny fikirakirana izany no ambarako ampabe-maso eto ny voka manao hoe raha 180 sy 500 na 261 ny bureau de vote any amin'ny boribory-tany fahadimy Rofandatsambato ny 180 am'zato ohatrany kisendrasendra dia nandresy ary malalaka sy tataka arak'ilay fomba fitenyle namana ny avy aty amin'ny vovona Firaisankina nateo ary ho ato ny alatra nateo ny fanodikodinina nateo ny fitateran'olona avy any ivelany tanàna taterina tamin'ny minibus de nasena ny fidy amin'ny baroam-pifidianana zay fa ny fampiresana de ny azy zato zany ny azy baroam-pifidianana zato no nandreseny ao Savy Masoandro ao Ambato Karano sy tao Tranga le alatra misy baroam-pifidianana zato ny azy nandresy de Fokotany 920 no nandreseniny Firaisankina ao anatin'ny Fokotany 720 raha sahany ohatra an'izay de aloha mifanatrika amiko na ekaratsika na ny tele na ary ny ekaratsika fa hoe tsika amporofo na tsara tao amin'ny haino manjery mpanjakana de hoe aiza moa izy lay mitariky zay
Tsika nge ny alina aingam-piasa ny namantsika ary mahafehany zany resaka hoe informatique zany, mahafehany zany resaka hoe sezisany vita ny alina iny de vita milamina be, dia tsy zaka ny lera namany zay satria mifanohatra amin'ny vavabe zay fanataony. De inona ny tokony horesahana ary amin'ny mpanaraka ny fandarana aleo mailo isika. Akapobeny ny resahako ny zava-nisy tany amin'ny boriboritany fahadimy, fa misy anefa zay zavatra nahazo na nitranga tany amin'ny boriboritany fahadimy zay mahazo ihany koa namana teto Antananarivo renivohitra, teto amin'ny manodidina Antananarivo, eny manerana ny Madagasikara, satria raha nandre ny fandarana zay nimeny namana faniry mandeha eto amin'ny MBS Radio Mada zao, de naneno teny ambony fiara hoe be de be niendrika le zao zany eny endrika fangalaram-bato sosoka eny, fa tsy famadiana vokatra tsony izy fa efa alatra be vava ao anatina mba azahoana fandresena, ary satria nyrehare loatra tany alohan'ny fifidianana de lasa fatorany vavany hoe resy araky ny teny fanety hoe tsy misy kandidany volomboasary na ny milaza fa manana majorité mandresy ny timio zay mpikambana anatin'ny firaisakina eto amin'ity Antananarivo renivohitra sy ny manodidina sy eto amin'ny tanàn-dehibe mihitsy de ile makarary ny fondro zareo io marary daholo ny andohany mihitsy voatrasainy teny ao sasany fa ny sasany nefa mbola avava ihany na de efa resy aza efa tena resy ianao efa resy ianao satria miteny le vokatra miteny vokatra mampalahelo eo Analamahitsy cité misy bloc sanitaire zay eo zay nataon'ny commune tany amin'ny taona telo sy roa arivo. De inona ny nataony tsy erany amin'ny commune fa efa izy mety azy hoe azy le Madagasikara sy lay boriboritany fahadimy lokony am'le lokon'le fikambanana hoe fafilainga zay eny fafy isa zay mola izy fafy zao fa lokony amin'ny lokon'le izy le manga sy mavo ny commune de noeraoerany am'izay le zavatra nanao hoe misy solombavam-bahoaka 20 metatra mialina n'ity zavatra ity tsy nahavitany an'iny izy ampahafantariko anao nga solombavam-bahoaka raha mitena izy anao tsy tokony hoe amin'ny toerana io, tena sahako ny milaza zany namana fany tena tsy tokony hoe io rangaha io fa alabato sy famadiana vokatra ny nahatonga ny olona io ao ary mbola mahatavela azy ao de mbola izay ihany fa ny andanin'ireo olon'ireo andro de ny fitadiavana ny fomba rehetra ipetrahana sy ijanonany eo amin'ny fitondrana tovy tsisy hafa am'izay le tena hoe chef district chef pokotany ary ny tena loza tam'izay le bloc sanitaire ny lokony zay satria mbola voavolana vitsivitsy lokony zay asa 3 volana de zany tatatany tsy manao ninina za zao navita namme rano anareo efa 3 sy 4 arivo tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana no vito io zavatra io, ary ny tenako nefa nan'olony karota ao anatiny efa nanamboatra ny zavatra tao fa nondre ny fanongana-panjakana tamin'ny 5 sy 4 arivo reny de nanondry ny fakakazo ao anatiny satria ny katony io potika ny zavatra rehetra foto-drafitrasa efa mba natsangana tam'zany tsisy entretien tsisy fikojakojana de feno fakakazo tsetsina fosy ao de ravala izy iny izy iny potra tampoka avy any de ny lokolokony de lazay fanomeny trano sy rano ny vaoaka ny Analamahitsy cité ay faizina Analamahitsy cité le raha namana vakitika teo ny vokatra de inona no ataony hatramy 250 teo tamin'ny etoandro teo akatona popy agny commune eo loza akatona de idina popy satria nareo ony tsy mifidy azy apatelo vato azy koa azy ny reto olo reto alefa efana de zay le izy tsy hainy le izy sady tsy zakany de zay le izy fotrany hoe lava be namana faniry fa ny tiam-piatsoana ny vahoaka de hoe mijoro isika miaro le safidy zavatra tsotra ny angatahantsika sy takitsika am'ireo le rafitra pikarakara sy mpikirakira fifidianana ary mpanaramaso ary ihany koa eo koa mifiraisamom-pirenena fa hoe miangavy anareo re de dieny mbola tsy tara loatra raisony andraikitrareo de ianareo no mpampiatra ny lalàna raha ilainy zany na amin'izy io na amin'iza dia ajao lay safidy-bahoaka fa rehefa tsy ajainareo zay sanatria de tena ty fireneny ty tsy ahitany zany atao hoe fampandrosoany zany mandrakizay satria tsisy le fahalalana amin'ny teny fa zay mitady teny dia matena zay vahoaka mitady mba hitaky fiainana tsaratsara kokoa zay mba samy teny samy laza ny zavatra tsy mety satria zay nge lasa solombavam-bahoaka de reny le hira le zay nge nafinaritra niny hira tamin'ny firaisakina iny tsy eo eo any le mazimazi le hoe volamena ny vadika vy fa le hoe solombavam-bahoaka zay zany ny toromarika azo zay ny karazana fampiofanana azo raha ohatra ka mifampidinika tamin'ireo ray aman-dreny lehibe atsika tatany vovona firaisakina de ny hoe ianao moa kandida ianao nahita tsara an'izany teto ary niaratsika ny ainy zany hoe nanona ny fihetsikitsika nandritrin' zany za mahita fa mendrika risorana mihitsy zany na ny prailista rehetra naneran'ny Madagasikara tena hoe
félicitation raha tamina resaka fietsika fiteny nateo aza ny fiantsina nataon'ny reto olona kandida mpanjakany reto kandida ny volomboasary dia mijorontsika ary nampiseho fa amendrena trany na izany na tsany efa tsy midika fa hoe ny mangina eresy zay ny teniko ijorontsika io fa misy ny dingana zay omeny lalàna tsika fa ahafahana omeny lalàna tsika hoe confrontation ana PV azo atao ary tsy vitany hoe roa ihany no ny faninana atao fa misy ny sasany 3, 4, 5 enina vonona ifanometanana amitsika reo kandida hafa ny amin'ny hoe aseho hoe PV ana satria raha ohatra raisiko hoe ity misy tika ao anatin'ny firaisakina fa misy olokafo ohatra tao anatin'ny collectif nisy olona tao anatin'ny tsy miakina nisy tao amin'ny arema nisy tao amin'ny rehetrarehetra marobe izy tao ny karazana endrika tsy miakina de reny olona reny manana PV ava eny am-pelantanany manana PV mihitsy daholo reny olona reny am-pelantanany reny rehetra reny efa mifampiresahanay ary afaka ampitaina matoa zany hafa ny avany amin'ny côté any milaza fa manana maro anisana ny vondrona volomboasary raha ny azy reny hafa de mangalatra izy de nanao osoka izy raha ny ankilany mitovy avokoa le kandida ohatra hoe raisiko zany ohatra ny amboribory-tany fahadimy raha ohatra izy satria zay ny zavatra efa ataony eo ary zay de mitena reo fa tsy anaiky tsy anaiky izahay io satria raha mitovy kosa ve ny anaisiny ao anivon'ny collectif zay firaisakina ny anareo reo no hafa dikan'izay ianareo no nanova sy namadibadika lay voka-pifidianana tany ary mahafantatra sady izay efa renay satria mivano lela efa te hivadika reo fa ampitahoriny lera namana miresaka fanenjehana any ampitany fidamina sy any amin'ny fitsarana raha toka tsy manaraka amin'ny teniny ka de manao antso araky ny teniko teo arovany safidinareo aoka zay re mba tonga saina ny teny izay nandritry ny fampielezan-kevitra hoe badon'ireo olon'ireo ianareo tsy avelan'ireo olon'ireo ivelatra ianareo fa sa ny olona amin'ny tsipitsipina fotsim-bary dia tahaka sao ny voka zao zavatra ataon'ny mpitondra laza fa manana fahefany zao eny ary de akasitrahantsika ny solombavamboaka ny Madagasikara fetra Ralamozafimbololona izay mitarika ny lisitra firaisakina ao amin'ny boribory-tany fahadimy ary ny firaisakina koa no mitarika am'izao fotoana zao amin'ny filaharana zany tsy vonjy maika io zany resahantsika zany fa mbola miandrotsika zany ny avy any Bruxelles amin'ny fironam-bokatra zany fa eo anivony quartier général ny député fetra no nafahantsika amin'ny tena zay eto de mitodika satria kandidako ao amin'ny district Anambohidratrimo commune 420 district Anambohidratrimo Fokotany 920 sy 300 de ny bureau-pifidianana 720 sy 500 dia nananatsika délégué avokoa zany zany bureau-pifidianana zany ny vokatra azotsika zany am'izao fotoana zao tsika firaisakina no mitarika ao amin'ny district Anambohidratrimo zany de mafaly zany vokatra zany satria dia anerinantsika zany ny an'ny fanjakana ary hoan'ireo commune maro samihafa moa zany de andresentsika lavitra de lavitra zany araky ny vokatra samihafa azo tiako no miresaka an'izany satria miandry an'izany moa zany district Anambohidratrimo dia ampitaiko izay zavatra hoe tsy mora ny sehatra an'izany hoe 500 mahery ny bureau de vote kanefa dia nananatsika couverture na délégué zany mba ahafahantsika zany mahazo an'ilay procès verbal zany resitsika teo mamaraparan-kely tsika député fetra tena nelanelan'ny zavatra nyresahantsika teny misy tapaka kely le fanazavanao satria somary nisy olana kely resaka teknika de mamety oromarika moa zany namana technicien ny amin'ny hoe miantso ny vahoaka ianao amin'ny fiarovana ny safidy miantso ny vahoaka ihany koa ianao irahina tahaka an'izay fa andresahana tamin'izay averiko zany fa mitarika amin'ny firaisakina
ao amin'ny boriboritany fahadimy zany fa tsy araka ny resabe vozina. De tsika mila mailo amin'ireny resabe reny satria matoa sasa miteny hoe zany manabady olona mamitaka raha tokony ho ray aman-dreny hitaiza ny am'izay le hoe fomba fanaovana politika mendrika tsy miaro lainga tsy amafazana lainga le voaka boriboritany fahadimy sy voaka malagasy fa ny mifanohatra am'izay no ataony indrindra hatramina firoalevitry ny antemeram-pirenena zay dia tena nietinentina tena fa ray aman-dreny rehetra jerena nefa ny zava-misy mitranga indrisy araky ny teny namareny fa ny mifanohatra am'izay potehana le fiarahamonina potehana le fihavanana potehana le fahamarinana ezahana ovana de teneny hoe any amin'ny fafilainga ho ny teneny teo ty manana fikambanana zay moa tsy zareo fafafy zay le anarany dia manao antso ihany araky ny teny fanily teo tapaka resaka teo fa nisy olana kely ara-teknika nandraiky moa somary variana teo fa ny tany ka fanapoana akela mihitsy satria maro ny zavatra tiany resahana ary mbola hiverina mampanantena mbola hiverina miaraka amin'ny sary sy feo pirofo fa ifandimbiasana ny toerana aleo aloha namana ifandimby eto misy monina ataonareo tsara be le hevitra hoe hitako mihitsy iny aleo ny avany faritra fa tsy afaka ny ho avy ety an-taninarivo fa mbola mba manara-maso any toerana izy mety antsatarby no idiry reto am'izao fandarana zao fa ho anay eto an-tananarivo dia rehefa mba avy mandalo ny namana rehetra kosa dia ho avy hiverina raha manam-potoana raha mbola asainareo mihina fa tsy andaha izany nareo namana ato dia hitondra pirofo hoe reto ny PV misy voasinia ny délégué rehetrarehetra voasinia mpikambana ny biro fandatsaham-bato rehetra authentique fa tsy zavatra namboamoarina ny tena ataony mantsy ao dia hovana izy mba ho izy tsy arak'ilay vavany no hoe lasa mitarika zany zay fotsiny azy mba zay no mba tsy possible aloha le podro le podro zany tsy possible podro tsy possible podro tsy possible mihitsy fa hoe samy ray avy fa raha io tena nandeha araky ny tokony ho izy araky ny teniko teo tsy nitateran'olona manjato nisapoko tany efa ana fa dia fa lasa iny fa de zay namana fanira zay ny fanetana tikina teo arovany safiditsika rehefa hevitra ny netina ny demokrasia tsy misy milaza mihitsy hoe tontondro no atao ary mahazaka horakorahan'ny olona satria zay koa le demokrasia toy ny nataonareo ihany tamin'ny 20 tadidio tsara fa ianareo reo ekipa ny 20 avokoa dia nanginy zay zao toronareo indray norakorahan'ny olona mahatatesa mitody tsy misy fa ny atao no miverina mahatatesa ianareo satria tena horakorahan'ny olona ny kandidanareo eniny amin'ny akamarony am'izay toerana alianareo fa maninona no mikasy tanana maninona no mampiasa hery sy mampiasa sandry tsy azo ekeny zany sazinina lany zany de manatena fa andray andraikitra ny tompona ndraiky mpanjakana ny manam-pahefana talify ndray ny zavatra satria tsy tokony ho vitavita ho azy zavatra toy ireny na zao endrika famadihana vokatra sy hosoka atao amin'ny voka-pifidianana izao de makasitraka namana faniry tamin'ny fanasana manatena ary mampanatena zato isan-jato mbola hiverina miaraka amin'ny pirofo isika mahakasika manokana ny boriboritany fahadimy fa dia saorana ny rehetra tao amin'ny boriboritany fahadimy nametraka ny fitikisana taminay ary mbola hiverina izay anamafy kokoa izay hoe irassurenareo fa manary zareo ny antso ary tofa hita mivokatra tany amin'ny Facebook mivokatritsika nefa toatry ny lera namana indray hono milaza fa mitarika dia zany rehetra moa aza mikirapaka ianareo fa mino fotsiny ihany izy ny tenin'ny soratra masina sy namafisy ny président ravarana de miraritra atsika rehetra manatena indray fa de mbola eonytsika amin'ny fotoana manaraka hitondra ny pirofo ny am'izany hoe mandiso ny zavatra fafilainga ataon'ny lera namana anankiray iny ary de zay tenin'ny député fetra sy ny député fetra zay candidat amin'ny firaisakena boriboritany fahadimy zay mitarika amin'ny vokatra vonjy maika am'izao fotoana zao no amarahanantsika amin'ny fandarana manokana miresaka ny raharaha-pifidianana tamin'ity androany ity mbola ezaka tsika hijery ny fotoana ho an'ny hoe rapitsy ve sary milatsina indray tsika no heverina anatin'ny fandarana fa tsy maintsy fandaminana miaraka ny tompona ndraiky teto anivony MPS fa de misaotra tsika isa tokantrano zany miaraka tamin'ity fandarana ity de ianareo any ampitan-dranomasina any zay nafoy tsy nasaraka taminay misy manao fanamarena ohatra ny lasa mangamanga be le endrika koa vokatry le masoandro tany ampitetezana vohitra sy foky tany sy ny rehetrarehetra tany mahatonga an'izany fa efa manomboka maka forma tsikelikely moa satria tsy mora miatrika an'izay fotoana nanaovana fampilezan-kevitra zay ary somary mikasokasika daholo ny feontsika député fetra fa zany moa zany de hoe misy fandraisen-dahatra tsy maintsy atao amin'ny voaka ary voarainy afatra voarainy voaka ny afatra matoa tonga laharana voalohany firaisan-kina tamin'ireo
indrindrandrindra eto amina renivohim-paritany sy ny faritra manodidina moa zany de isaorinantsika nanome fitokisana fahatokisana ho an'ny vondrona politika firaisakina. De makasitraka ny taly Arindranto Andry Mialosoa, ny namana teknisianina rehetra ny any amin'ny radio Madary Malalatsaha sy ireo teknisianina tarihan'ny maestro Faly Ramananarivo izay nandamina ny lafin'ny teknika sy Riandro Razafinarivo tao ambadika rehetrarehetra tao izay niaraka nikatroka tamintsika na ahafahana zany naka ny feo avy any amin'ny faritra misaotra ny mily any Faratsio izay kandida atsika de tena makahery mihitsy tsy membotra nareo any Faratsio ihany iaro ny safidy makasitraka ny any Ambatovitrandrana ny any Morondava mbola hiditra moa namana maro samihafa sy izay vahiny teto amin'ny fandaratsika ny député Rina Randriamasinoro Williamson etsiam deuxième arrondissement député fetra ary amin'ny boribory tamin'ny fahadimy zany ny tenako faniry Razafy Manatanina ny entana ny fandarana niaraka tamintsika de mamy fotoana ho amin'ny manaraka indray fa de samy manao farany herinandro mahafinaritsika firaisakina ny hery kasitraka to place to vavy.